fa atosika ny fitiavan-tanindrazana mba tsy hananany ratsy dia mandeha mitety amin'ny Madagasikara manazava. Ianao zany mitety amin'ny Madagasikara mbola sakatsakana ray avoaka indray lalàna hoe tsy mahazo mamory olona raha tsy ao anaty hevitra ka tsy omby ary le hevitra any dia ahoana ary sa eny amin'ny lanitra indray dia amory olona tsy omby ary le hevitra any be da be le olona dia atao ahoana ary ny eny amin'ny arabe zany moa tsy azo atao ka le izy manelingelina nefa lefa daholo le fanazavana isan-karazany manelingelina ny hafa fa rehefa izy zany tsy manelingelina ny hafa manao an'ireny kawitry sy ny an'ireny mandeha misy lalana tapaka de mandeha manao an'izao karaha reny zavatra reny fandaran'ny fandaran'ny fitondrany reny normal be normal ahoana ny zon'olombelona de mitovy ho satria Madagasikara nanao soni an'ilay resaka hoe droit de l'homme droit universel raha vao miresaka hoe zo zany de universel zany fa tsy isika eto Madagasikara rerery miseho milay hoe tena may an'io resaka hoe zo zany fa may an'io daholy zao tontolo zao ary raha misy ny lalàna ao anatin'ny firenena anankiray ohatra hoe ny ao Mozambika zao manana ny lalànany izy ny any Rwanda zao manana ny lalànany izy fa ambony zany lalàna rehetrarehetra zany mbola misy ny reny le convention internationale ireny ary ny akamaroany reny dia ao Madagasikara nanao ratification be deaibe miteny teknika am'ireny nanao engagement voafatotra ka matoa zany ny raisam-pirenena miteny antsika hoe état de droit bonne gouvernance fisarahan'ny fahefana miavaka tsara demokrasia de mikolikoly zany foana ny lesona teneniny avany velany raha vao misy zavatra hafahafa eto Madagasikara ary tsy tsika rery fa ny firenekafany ko rehefa hoe ity mifanarahana de io natao fa ny tsika hoa eto Madagasikara manaraka ny lalàna indray no lazain'ny olona hoe tena tarana ohatran'izany de zany le fiarahamonina eto Madagasikara potika le fiarahamonina eto amintsika satria fomba fijery hafa mihitsy no mahazo vahana am'izao fotoa zao fa fifidianana président repoblika ohatran'ny tony tsy azo anaovana an'izany fa zay voalazany lalam-panorenana ihany no tsy maintsy ary io aloha ny lalam-panorenana misy fa ny olona ne mahita be deaibe ny voahitsaka ao anatin'le lalam-panorenana na hoe modina fanina fotsiny zao de ohatrany tsisy taitra fa ohatrany mandeha fotsiny aiza ve de am'izao tsika de efa hoe voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana hoe chef de région fidina de misy conseil régional tapitra ny mandahany filohan'ny repoblika tsy vita ny fifidianana lehibe amin'ny faritra tsy vita ny fifidianana lehibe amin'ny faritra satria mantsy raha fidinany lehibe amin'ny faritra de misy engagement direct mihitsy zany hoe misy tena hoe tamberina ndraikitra misy famatorana mivantana am'lay olona am'lay olom-pirenena ny fidy azy ao amin'ny faritra zay na voafidy azy fa tia nga ny fidina fa tia gouverneur nefa tsy voalazany lalam-panorenana zany impiry ny tenenina efa ela be zay de nandeha moa reny coronavirus reny de mody ino nananina teo mody inona ny lahana de nandeha ny tonga koa morobatsiray zay cyclone de hoe simba ny toe-karena niteraka zavatra be deaibe iny sisy zany foana fa inona ara ny ilana mpitondra ne de mamaha olana zao nataon'ny mpampianatra anay tany ampianarana hoe ny afatarana fa mahay sy mahalala sy mahavita ny mpitondra amin'ny akapobe zany hoe tena hoe mahay mitondra ny eo an'io fitondrana de tsy mijaly ny vahoakany ary mahita vahaolana foana manoloana ny zavatra mianjady amin'ny vahoaka izay hoentina zay natao hoe mpitondra fanjakana zany na firenenaiza ny antom-pisian'ny mpitondra fanjakana tompoko de ny amaolana fa tsy mampitombo olana averina ndrem-pandeha ny antom-pisian'ny mpitondra fanjakana amina firenena anankiray de ny amaolana ny olana zay mianjady amin'ny vahoakany fa tsy ampitombo ny olana zay efa babely le vahoaka manaona ny eto Madagasikara
matoa sika fa 5 avy any amikisitra firenena 4 ihany mba resitsika eto ambonin'ny tany io fa tsy aty Afrika, eto ambonin'ny tany firenena 4 ihany no resitsika amin'ny io jerena amin'ny resaka tontolon'ny toe-karena ary PIB sy ny sisy lanjam-boly tafiditra daholo ny inflation hoe sisisa fa mahatonga ny zavatra tsy mandeha dia ilay misy antony maro reny corruption sy ny kolokolo reny zany reny tena mampahantra firenena mihitsy reny fa tena efa hoe kolokolo tena mahazo vahana be no misy dia zay no tenentsika hoe ty raharaha tya tsy vitan'ny kiresadresaka fotsiny no fotoana mandeha ary le izy manoloana zany tsy tokony ho sarotra mihitsy eny ny tao hoe fikarakarana fifidianana fa asarotany sasany le izy asarotany sasany lasa mampitombo olana indray misy andreny lalàna reny zao le hoe tsy maintsy ao anaty trano sisa lasa miteny hatramin'ny sehatra raisam-pirenena nefa tsy tokony hiteny ina moa ny idiran'ny resaka sehatra raisam-pirenena amin'izany resaka hoe manabe olona fa dia hoe any anaty rindrina na tsy any anaty rindrina ataovy any anaty rindrina 4 ihany raka fa ohatrany tsy mety so tena gaga mihitsy hoe inona ary zany dia lasa miteraka resabe nefa tsy izany no mahamaika tsy izany no tokony hahamaika tsy izany no tadiavin'ny olona fa ny tadiavin'ny vahoaka malagasy zany manoloana ny tiraraha-pifidianana ity mila miteny ny mpikarakara ny fifidianana hoe tena fifidianana madio sy mangarahara no azo afaka mandry von'ny vato ny malagasy fa fifidianana madio sy mangarahara no atao eto amin'ny firenetsika zay ny tadavin'ny malagasy zay ny tadavin'ny olom-pirenena malagasy zay fa tsy hoe ataotsika ny fifidianana misy fifidianana amin'ity 324 ty fa ahoana ny sisy jerena nefa alisiko 140 milliards d'ariary sa 40 milliards d'ariary any de efa ady varotra any de efa tsy mazava le izy dia ahoana ny hitadiavana an'izany zany ene no hitan'ny olona misoratra anarana izy ary amin'ny soratan'le mpitety varavara ry tsy any anatin'le izy mpifidianana ny anarana na diso be dia zany ve zany no hitan'ny vahoaka malagasy zany no hitany tsy misy foronina zany ary io hita mihitsy hoe nisy tsy nanam-po le fanentanana nataon'ny timma nisy tsy nanam-po mihitsy satria efa tsy fantatra aloha sasany hoe ahoana ny eritreritra ny tany ambadika tany fa tena tonga dia io ny président Marc Ravalomanana hoe mailo vao niteny aloha ny président Marc Ravalomanana hoe mailo dia efa taitra ny olom-pirenena fa maninona ary ny président Marc Ravalomanana miteny hoe mila mailo mila sa dia mandinika ane ny olona maheno an'ireny mandinika ay zany ny tena mitombona mihitsy ty mailo ty fa tsy efa misy zavatra manahirana be io amin'izay ara fa tonga ny olona any amin'ny fokotany ay zany ianarana misy tena fifamalinana reo olona any amin'ny fokotany any misy fifamaliana misy olom-pirenena zany tena tonga dia tonga fofona mihitsy izy hoe za nanoratra anarana nahazo an'le maitsokely tany amin'le mpitety varavarana za rehefa tena nafoky mihitsy ny asako tamin'izay fotoana zay hoe ho avy eo ny mpitety varavarana fa efa atsenaninatsy dia najaniko daholo ny asa aman'rareo iandrendry zareo dia rehefa tonga ry zareo dia aizany kara-panondro ty dia soraty dia nadika ay ao anao zany ty ny maintsokelinao terizo tsara ty eny tompoko terizina tsara le maintso-kely teny amin'izay ny taty amin'n'tiako Madagasikara ny teny amin'izay président Marc Ravalomanana na eny vaovao tamin'ny MBS le olona manaraka miara-manonja ny MBS radio Mada le olona manaraka n'ireny fanazavana sport isan-karazany ireny le olona hoe mila mailo amarino ny anaranao any amin'ny fokotany fa efa any amin'ny fokotany le isy mpifidianana raha ohatra tsy ao na dia efa voasoratra ry ara ny anaranao tany amin'le nahazo maintso-kely dia soraty indray any amin'ny fokotany na enao an'izay le olona lasa amin'izay izy naka any amin'ny fokotany tsy ao le anarany izy 5 mianaka nisy an'izany teny aminay teny 5 mianaka tsisy tao
raikitra amin'izay fa ahoana zay ny tsaoka tonga fofona le olona ahoana zay ny tsaoka tia ny maintsomaintso tia ny karapanondro tia ny maintsomaintso ahoana ny tsao de vokatra rehetrarehetra tsy maintsy nanoratra indray vokatry ny hoe fitiavatanyrazana sy te hiala amin'ity fahantrana sy azo fijaliana lanjai ny gasy ity vedi-piainana ity te hiala amin'izany mba te hanana fiainana tsaratsara kokoa noho ny amin'izao de nanoratra indray de sady hoe io ary a de vao marina tsara io zany fa io za io de zay de tonga koa manaraka ohatran'izay de mifanilika amin'izay le ao amin'ny fokotany sy ny any amin'ny seni enoanao ny feo an'ny seni zay tena miasa ka zao fomba fiasa ato fa na inona na inona fomba fiasanareo ao zay tsy mahita an'izay fomba fiasa ao fa ny hitanay de hoe tsy ao anaty lisym-pifidianana le olona nefa soratra nanratra izy zay no hitanay ny fantatry ny vahoaka malagasy ny fantatry ny olom-pirenena de hoe nampiasa tablety tamin'ireny mifantatry ny olona de hoe inony ty misy mpanisa tonga tany amin'nisa tokantrano any zany no fantatry ny olona fa ny rezultato tsy ao anaty lisym-pifidianana le olona de lasa manoratra indray de nefa misy mifehim-potoana hatramin'ny 2 me farany volana me zao tsika 5 me tapa-bolana sisa enjana ane ty raharaha ty enjany ty raharaha ty ka manoloana zany toejavatra zany de mila mahazo atoka ny olom-pirenena malagasy zay ny tadavin'ny olona mitenina reo rehetrarehetra mpikarakara-pifidianana reo hoe tena mandrivony vato ianareo vaoaka malagasy fa fifidianana madio no atao eto any amin'ny lisy-pifidianana de efa tsy madio maty mbola ao ihany fa inona ary zany logicielny zany logiciel inony zany fa ngatsy refonte total no natao teto ny tabatapahana eraky ny anina rehetrarehetra io de zao nareo miteny hoe tena mandrivony vato ny hoe malagasy fa hisy ny fifidianana ny olona tsy mandany resaka amin'izany misy ny fifidianana araky ny voalazan'ny lalam-pandrena fa aza mivilavila iza moa zany ny tena mivilavila hiala n'io zavatra io ny zatra mpanitsakitsaka lalam-pandrenana ihany no fototra zany rehetrarehetra zany rehefa zatra manitsakitsaka lalam-pandrena de mandeha be zany le saina de ahoana ndray ty sisa fa ny amin'ity tsisy an'izany fa ny amin'ity zany de miandro ny olona hoe datim-pifidianana filohan'ny repoblika perinasa raha mbola ilatsaka izy miala izy amin'ny septambra raha tsy ilatsaka atsony izy janvier 2024 fa filoam-pirenena hafany eo zay mifantatry ny olona zay mivoalaja lalam-pandrena de arao zay de vita ahoana ny resabola tsy mivaky loha am'izany ny vaoaka malagasy fa lay vaoaka malagasy manara-baovao efa mandinika amin'izay izy de eo amin'izay izy mandinika hoe ahoana tsara avaiza marina ny tena mahatonga n'ity hoahoahoa ty nefa tsy tokony isy hoahoahoa zany tsy tokony isy resabe zany raha manaraka tsara ny lamina isan-karazany voalazan'ny lalam-pandrenana de zay any rehefa avondrona zany zay fitenenana rehetrarehetra zay dia le zavatra ataony eo anivon'ny mpitatana ny firenena ihany no mamatotra azy miteny an'izao izy nefa tsy tanteraka l izy manapa-kevitra an'izao izy ato ohatra hoe manao an'ireny resaka teleferika sy ny namandreny ny olona anie zao tsy mieritreritra an'izay teleferika zany mihitsy lalana zao tena eritreretra tena mibahana ny sain'ny olona ny lalana ny olona tsy mirarahan'izany hoe tena hoe misy autoroute eny mba manontaniana eny amin'ny fiarahamonina hoe inona mba hevitra ao momba n'le resaka autoroute zay atao iny ohatra menoeny fotsiny le olona izy misy ny sasany tonga za tsy mahalala an'izany ianao manontany ray ny tezerany satria maninona efa manaikitra le fiainana zany efa manatrika le fahasarotam-piainana tsy mananeritreritra zany fa le olona tototra tamin'bary vary ane zao fa miakatra sahirana le olona zany manana tamin'bary hoe voatototra ohatra zany ny egyptianina tsy mandeha any satria asa anentsika inona koa zany fanantanterahana an'io anentsika propagande hoe de asa 4 kilometatra mivity eo de hotokanana de zay de ho atotona atao dolo ny kajy rehetrarehetra zay de zilona ho avy tena ataovy io sitranay aloha isehoana akaiky raha teo amin'ny propagandy raha ny daty eny
voaray zay nylazaina moa nalalaza daolo tsika menakavy hoe avitan'le teleferika hoe misy linina anakiroa ndray mifarany eo akatso mikatso ao ny anarana ary hoe akatso miala eny anosy de mikatso ao akatso de hoe atreo zay le linina ray de nyray le hoe tonga any ambato be any 324 daolo ny resaka tam'ireny de 324 ihany ko ny inony dizy ty ny GDZIL de inona koa ty le hoe fikarakarana ny jirama hoe misy avozana sy 324 mandeha daolo zany ny kajy rehetrarehetra sy rehetra fa zao aloha anao kajy eo zay anao kajy hoe otokanako amin'ny propagandy ty tsy olany zany resaka hoe fomba fiady zany nga misy mampisy problema zany tokany eo daholy na lalina firy-metatra inona tokany eo tsy olana mihitsy zany fa notadiavin'ny olona fotsiny de hoe io fifidianana io ary atao anjakany ny fahamarinana io mamme toky an'izay ny mpikarakara ny fifidianana rehetra hoe tena atao ao anatin'ny fahamarinana io fifidianana io miaingany amin'ny lisym-pifidianana miaingany amin'ny lisym-pifidianana ny alabato araka le sport nandeha tao amin'ny MBS talohan'ny fandarana teo ny alabato tompoko de tsy any amin'ny resaka hoe lisym-pifidianana fa misy endrony be deaibe io fa tafiditra ao resaka manipulation ana lisym-pifidianana io manipulation lisym-pifidianana reny karapanondro osike tao ambany tetezany tanjombato be deaibe tamin'ny 2018 fifidianana reny feno tao feno nisy taty amin'ny fiatrenana ny deuxième tour tam'izany mbola tery amin'ny télévision Sky One tery zany de hoe deuxième tour zany de nisy fandarana ny rahana tam'izay ny tenako anisan'ny nanao an'le animation tao tam'izany hoe deuxième tour zany de hoe ny candidat Iany Rajoelina sy ny candidat Marc Ravalomanana no hiatrika ny fiodinana faharoa le tamin'ny 2018 de nisy fandarana ny rana tamina station maromaro tao de anisan'ny teny tao zany maromaro anisan'ny teny tao zany mpisehatra politika maro tam'izany ry Faniry Soerinaivo mbola teto za mihitsy no nanontany azy tao satria tonga tao izy de nentina sibika be nentiny avany kara-pifidianana inona resaka osika reto izy tonga de nalefany teo amin'ny plateau teo de inona daholo reto de hoe areo no zavatra anisy tam'izany le station tery Anosy Vavaka tery ka ny olona efa nyainany zany fa mila mandry von'ny vato ny olona mila zay ny olom-pirenena malagasy mandry von'ny vato misy miteny an'izay mpikarakara fifidianana hoe matokisa ianareo malagasy isika malagasy fa fifidianana madio manaraka ny famarinana no isy eo zay ny tadiavin'ny malagasy fa tsy hoe matokisa nareo fa isy fifidianana amin'ity taon'ity tsy zany efa voalaza lalam-pandrenana zany efa eninay zany fa nareo miteny hoe fifidianana madio anjakany ny fahamarinana no isy eo zay no mikarakaranyio vonina ny vola sisisa zay no andrasan'ny olona zay fa zany ve ny tena izy manoloana nyity raha ty de tsika zany no mandinika an'izay eny ary efa eto ny solombavambahoaka député Madagasikara voafita tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara atao amin'ny distrika ny Atsimondrano ny député Alain Ratsimbazafy dia miarahaba azy sika tonga eto amin'ny miara-manonja eto amin'ny MBS Radio Mada faly miarabanao député tonga eto amin'ny fantarana indray tamin'ny heriny ianao tsy teto fa mbola betsaka moa ny didy amanandraikitra tany rehetrarehetra tany dia loloarano rosiny koa araka ny fomba fiteny ny faladi tokany nefa ny sampanana be deaibe dia tsy maintsy mbola nanantanteraka didy amanandraikitra zany nareo koa anatin'ny fivoriana ny atemera-pirenena miarabanao ndao ary miarabanao namana rina ary mananitra ihany koa ny araba ho an'ny vahoaka malagasy zay manaraka ny fandarana miara-manonja amin'ny ty maraina ity araky ny efa nambarany namana rina teo moa zany de raha malala tokoa ny adidy amanandraikitra ary tsy maintsy antsoroany zany zay noho ny andraikitra zay nometsika vahoaka ny tenanay dia manao an'izany atsakan'izany natao ny fitsidiam-pahitra eo ihany koa ny iraka ary eo ihany koa nefa ny fivoriana ara-potoana zay atrehan'ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao etona moa zany no
anaovana kompatanana manokana ho an'ny vahoakana tsimon-drano satria maro izy ireo ny antso hoe tsy nahareny feoko tamin'ny lasa de hoe fanakaiza fa misy koa ny nanontany taty eto ihany tsika sa io zay hoe any izy any adidy manandraikitra no mahatonga nyreny hoe fahabangana kely a tsy ndraindray reny na izany na tsy zany ihany koa dia etona nitondrana ny fialatsiny ho an'ny namana sy ny babam-bahoaka Jeriran-Drembolaina zay manatrika ny fivoriana amin'izao marain'izao eny anivony anteny miaram-pirenena ny fivoriana zay mahakasika indrindra ny hoe loi sur les investissements eto Madagasikara zany a dia any atoerana izy izay no nahatonga ny tena koa miatrika etona ary izy ndray kosa dia mandray an'izay anjara andraikitra ao anatin'ny fivoriana ny commissionna manokana zay mandinika an'izany lalàna zany satria lalàna zay ngeza be apetraka eto amin'ny tany sy ny firenena dia nametraka ny fialantsiny ho atsika mpanaraka ny fandarana indrindra ny vahoaka ao anatin'ny distrika n'Antananarivo Atsimondrano. Eny ary namanarina ary tafitsika mahakasika ny teodraram-pirenena teodraram-pirenena akoatran'ny dinianareo moa amin'ny parlement ao zany amin'ny assemblée nationale ny Sénat dia tirara-pifidianany ty aloha zany zao no tena ifatohan'ny sainy io lefa nisy amin'ny fanazavana no entana teo ny amin'ny hoe miteniny eo anivon'ny mpitondra ny fanjakana mpikarakara fifidianana hoe isa ny fifidianana filohan'ny repoblika zay mivoalaza ny lalam-pandrenana tsisy mantahan' zany fa nitadiaviny olona de hoe afaka manome toko very zareo nareo ihany koa moa zany soloma vahoaka solo tena ny vahoaka ary mino zay fa hoe tena zay foana tenen'ny olona hoe fifidianana ao anatin'ny fahamarinana no tena hoe tokony isy eto Madagasikara miainga any milisy mpifidianana sy ny kipitsipitsony isan-karazany. Ya lafiny anankiray aloha zany a dia tsara ny manamafy etona fa raha ny fijery sy ny fanapaha-kevitra sy ny fanambarana zay efa nataony tety anivon'ny fanoherana dia ny itodiantsika makany amin'izay lafiny fifidianana zay. Ny fitodiantsika makany amin'ny lafiny fifidianana dia fanajantsika ny lalam-pandroenana izay misy eto amintsika satria voafaritra ny lalam-pandroenana ny tokony anatanterantsika fifidianana filoham-pirenena be ny tanàna sy mpanolontsaina ato anatin'ny ty taona 2024 ity. Ankehitriny moa iarahantsika ny zavatra misy fa dia ny fifidianana filoham-pirenena aloha zany no tena ifatohan'ny sainy maro amin'izao fotoan'izao ary ny eo anivon'ny fitondram-panjakana ihany koa dia nisy ny fanambarana samihafa ny hoe tsy maintsy ho tanterahana amin'ity taona 2024 ity izany fifidianana filoham-pirenena zany. Ny zava-misy anefa namanarina dia maro ny ny mpisehatra na ny mpisehatra politika io na ny fiarahamonim-pirenena io dia samy mametraka ny zay zay avokoa satria ny fiatrehanany fifidianana dia manomboka amin'ny hoe fandrafetana ny lista misy mpifidianana zany zay efa nivetesitsika teto foana ireny karazana anomalia isan-karazany hitany amin'ny fokotany tsiray avy reny fa eo ihany koa ny fiarahamonim-pirenena maromaro amin'izao fotoan'izao no manao fivoriana samihafa mba handinihana amin'izany hoe ahoana ny tena irisoantsika ao anatin'ny fifidianana madio sy mangarahara ina ny anjara andraikitra ny tsirairay zay tsy ela akory zany nandritra ny 3 andro teny amin'ny aropo faravoatra teny dia nahitana mpisehatra politika sy ny fiarahamonim-pirenena miara-midinika mijery zay mety ho vahaolana irisoana amin'izany hoe fifidianana madio sy mangarahara zany. Akoatran'izay dia mitambesatra amin'ny maro ny atsotsika hoe crise de confiance na ilay atsotsika hoe fahavereza-pitokisana eo amin'ny mpitondra sy ny entana ary ihany koa indrindrindrindra ho amin'ireo tompony andraikitra zay mpikirakira ny fifidianana anisan'izany moa ny ACC ny CENI ary koa ny ministeran'ny atitany satria fatatsika fa ratsamangaiky ao anivon'ny ministeran'ny atitany ny fokotany zay nomena fahefana ny lehiben'ny fokotany amin'izao fotoan'izao no mahakasika ny hoe fikirakirana n'io resaka lisy mpifidianana io kanefa dia ao anatin'izany sehatra ataontsika hoe organe de gestion des élections reo no mametraka ho an'ny vahoaka malagasy indrindra moa zany no hoe ny vahoaka zay feno 20 taona miakatra zay mitodika amin'ity lafiny fifidianana ity. Inona moa le olana goavana ao anatin'io namanarina dia ny hoe raha raisitsika ny eo anivon'ny CENI manokana
dia fantatsika fa mbola hitataratra ny fitavozavozana amin'ny fanatanterahana an'izay asa mifanaovana an'ity refont ity ny olana maro a teo a hiteny anivon'ny fokotany a de efa tsy olazaina ntsony satria efa irahantsika teto amin'ity fandarana miara-manontsy a ny milaza n'reny tsy fahatomombanana isan-karazany isaky ny fokotany na faritra samy hafa reny ny eo anivon'ny ekipa mandrafitra n'zany sueni zany ihany koa de fantatsika tsara fa ny filohan'ny suenia dia olona notendreny ny filohan'ny repoblika ary vokatra zany dia ahina ny mety hoe isiny ny influence zay avy am'zany filohan'ny repoblika am'izao fotoana zany a amin'ny fanatanterahanyireo mpikambana ao anatin'ny sueni ny asany ary hitatsika moa zany a ren'le hoe misy baiky maro samy hafa ihany koa miainga avy eny anivon'ny ministeran'ny asa tany a mahakasika an'izay fitatana ny sefipokotany sy ireo clreo ny anivon'ny fokotany zany sy ny azan'reo censeur anyty resaka lisy-pifidianany ity izany rehetrarehetra zany dia mampanany rehetra avokoa ary raha fifidianana filopirenena moa ny resahana na manarina dia ny fitsarana avo momba ny lalam-pandroenana no mandray ny fanapahan-kevitra farany manoloana n'zany fifidianana filopirenena zany ny zavatra hitatsika atao ao zay indrindraindrindra teny anivon'ny hoe zavanitranga teny anivon'ny anteny mera-pirenena makasika ny hoe nisy ny motion de censure zay nataony ny solombavam-bahoaka 500 ary nisy ny dingana rehetra zay natao tam'zany a kanefa dia maty akaranany a noho ny fidirany mpanatanteraka am'izay lafi ny hoe fanapahan-kevitra any anatina androm-panjakana zay mariako tsara fa androm-panjakana ny anteny mera-pirenena de avariny ianao satria lalam-pandroenana no manomeny fahefana feno ho an'ny solombavam-bahoaka mandray an'izay fanapahan-kevitra manoloana ny hoe tombana ho an'ny eo anivon'ny gouvernement zay rehefa nisy ny atotataratasy zay nirahana teo anivon'ny acded a le nandeha tany anivon'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana de manakaikikaiky am'le hoe azo raisina fa tsy mitombona no avalindrareo zay mariana etona ihany ko fa ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana tompoko de olona notendreny ny filohan'ny repoblika no lasa filohany zany fitsarana avy momba lalam-pandroenana zany izany rehetrarehetra zany na manarina manodidina n'ity fifidianany ity no mipetraka ny aya ny mpisehatra rehetra ary lasa am'izao fotoana zao koa raha de lasa mampiaya ny hoe misy mikonokonona anao tetezamity anao iny zany rehetrarehetra zany a dia lasa misavoritaka ny sain'ny vahoaka malagasy hoe aiza marina ary le tena lalana andehanany ity fireneny ity atao fa na izany naty zany tsara manamarika fa ny hoaniny atokotiky madagasikara de fa mazava ny lalaka nomana de ny hoe ny fifatohana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana raha toa ka misy ny lesoka mahakasika ny resaka mpitantanany eo anivon'ny sueni araky ny efanambara teo a de andao ifanometanany e misy société civile maro eto misy mpisehatra ara-politika maro eto a tokony hojerena reo teboka zay ampiena na anafoanana mihitsy an'zany aya andrehetra zany anisan'zany a no hoe vaolana nge azo raisina ny hoe maninona moa raha mba hasiana solotena n'reo antoko politika ao anatin' zany sueni zany tsy misy olana tsy azo vahana tsy misy olana tsy azo vana tsy hoe ho mpikambana raikitra ao akory fa manoloana an'zay le hoe fiatrehana ny resaka fanomanana isan-karazany zay a de mba hisiny la hoe fampitambo avao angana sy raisitsika ihany ko hoe mba ho mangarahara ny asan'ny seni de zava-dehibe ny fisina solotena ny fiarahamonimpirenena sy ny mpisehatra ara-politika mba ho ao anatin' zany mpikambany seni zany a mba hanafoanana n'le aya eo koa tsika mahakasika ny lafi ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana efa nisy teto amin'ny firenena nge nananganana an'zany hoe commission spéciale ho an'ny fifidianana zany na ny hoe fitsarana juridiction spéciale zany a pour l'élection azo atao zany manangana an'zany eto amin'ny tany sy ny firenena rehefa hita fa rafitra mampiaya io fitsarana avy momba lalam-pandrenana io raha zay ny ombonany rehetra fa vaolana ampienana an'zay lafi ny aya zay satria ny tantsika ao a de zao hoe melohan'ny fifidianana daolo zany rehetra melohan'ny fifidianana daolo zany ary tsy ilana teteza mihitsy zany fa azo atao tsara ny mandamina an'zany a ao anatin'ny fifampiresahana ka ny tanjona mantsy na manarina de ny hoe ahoana
ny irosoan'ny firenentsika ao anatin'ny fifidianana milamina sy mirindra ary madio sy eken'ny rehetra zay eken'ny rehetra zay anisan'ny manandanja satria fantatsika fa nalany amina isam-bato zay atao hoe ambany de ambany koa ara ny filopirenana zelany eo a dia inona ny zavatra mety hitranga tsy manana le légitimité populaire izy hitatsika zany a ny zava-misy am'izao fotoana zao e vitsy de vity koa ane no tany olona mifita am'zany fotoana zany ary na izy ara miaihany toerana nge mahatonga an'io resaka ohatrany hoe fampiasana herim-pamoretana am'ireo mpitandro ny filaminana sy ny sisa efa tsy mahatoky ny valeur antsony izy mato maneo an'ireny a fampiasa-kery reny sisa no ataon'le fitondram-panjakana am'izao fotoana zao hitatsika vo tsy elakory zay tsika ny nankalaza ny 13 mai rakotra mpitandro ny filaminana ane ny kianjan'ny 13 mai hatrany amin'ny magro be oririka fa maninona ozy ny olona inony reto fa zay mihitsy le nahavarianany rehetra satria efa tena azo lazaina fa miorory le fitondrana efa tsy mahatoky ny tena antsony ka atao hoe ny lafi mpisehatra ara-politika ny akamarony de efa mifantoka am'izay le fiatrehana ny fifidianana zay a fa izy mbola mieritreritra ihany no hoe asa miayavy hoe izy korotana indray ny 13 mai teo a fa de ny rahantsika voaka malagasy nahity reny fa nylamina teto Antananarivo reny vohatra fa de mpitandro ny filiminana moa zany a nandrakotra ny tanàna marina fa ilaina ny prévention amina anton-javatra ohatran'ireny fa na izany naty zany ara de hitatsika fa tena maro loatra ireo mobilisation natao makasika mpitandro ny filaminana kanefa rehefa misy ny raisitsika hoe fandrenjehana dahalo na fandrenjehana olona mamaky trano sy ny sisa de milaza fa tsy manana carburant mpitandro ny filaminana tsisy fiarafahana mideplace sy ny sisa efa rehefa eo magro iambona misy carburant zay manana carburant izy rehefa eo amin'ny magro ary reny ko tsy maintsy misy indemnité soatran'zany izany rehetrarehetra zany ane ny olana amitsika eto ka manambola zany le fanjakana sa tsy manambola rehefa inona izy manambola de rehefa inona rehefa amin'ny fomba fijeriny izy de manambola fa rehefa hoan'ny vahoaka malagasy izy a de tsy manambola ary avaiza le vola ary zany mbola fanontaniana zany a de zavatra somary manahirany reto amin'ny tany sy ny firenena fa izahantsika moa zany mampita ny vahoaka amin'ny hoe zao ny zava-misy iainana indrindra to am'ireny vohatra satria hitatsika ihany ny fomba fietsika sy ny fomba fanao ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao a am'izay endrika hoe fampiasana ny mpitandro ny filaminana hoerim-pamoretana ho an'ny vohaka momba an'izay ihany député Alain Ratsimbazafy hoe rehefa inona le fanjakana de manambola satria tsy maintsy misy vola miala daoly na hampiasa mpitandro ny filaminana na carburant andehanan'ireny fiarenana reny vola daoly zany fa ato am'le resaka fifidianana 40 milliards d'ariary le niteneninareo zany tao anatin'le 45 milliards d'ariary tam'le loi de finance 2023 le hoe naovana fifidianana tao arinany iny niteny le tao am'seny tsy ampy zany fa tena nlondo ampisorona tao mihitsy miteny hoe raha tiana ny anatanterana fifidianana tena mety tsara so ohatrany any amin'ny 140 milliards d'ariary ohatra ny lasa adivarotra le izy a fa ka izy ty adivarotra eny amin'ny eny tsena ka hoe 140 ka de ahoana zany le 100 de ahoana ny gagabe ny olona manoloana le toe-javatra tsara ny nametrahanao an'izay resabola zany fanamarian'izay namanarina tatoato aloha zany de somary nahavariana somary nahavariana ny atao hoe ny zavatra tena tanterahan'ny fanjakana sy ny teny zay ambaran'ireo tompona andraikitra samihafa voalohany indrindra aloha tsara ny manamarika fa ny mpikambana ao anatin'ny senia zay inona fa misy teknisiananao mahafehany lafi ny fifidianana no tokony hanome atsika zany a ny tena hoe marobola marina hiatrehana ny fifidianana ahafahana manatateraka azy ary tam'izay fotoana zay de marina nambaranao teo hoe mila vola hatrany amin'ny 144 milliards any hoantsika ariary ny voasoratra ao anatin'ny teti-bola-panjakana fototra na ny loi de finance initial 2023 zany a dia 45 milliards ariary ny ao
inona natonga zay voaka ohatra taminareo nandinika an'io tao hoe natonga le karantsaiko sa hoe fangatao tsy nisy teknisianna mariana aloha zany a fa io no tetibola no lazainy ny tompona ndraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fitantanam-bola eto amintsika fa hoe hozaka ny fanjakana satria raha misy an'ireny de ny finance no tonga aminareo manazava dikan'izay efa nerahana nalala fa tsy ampy vola io fa io aloha no hoe zakan'ny fitondram-panjakana malagasy atrehana ny fifidianana tamin'ny fotoam-pivoriana zay ara-potoana faharoa tamin'ny taona 2024 zay nandrafetana an'izay loi de finance initiale zay fa hoe hojerena ny ahafahana manampy azy atao anatin'ity 2024 ty amin'ny LFR zany na ny loi de finance rectificative 2024 hideo moa zany satria ny mivory ara-potoana zao ny solombavam-bahoaka ary ao anatin'ny zany fivoriana ara-potoana atrehan'ny solombavam-bahoaka am'ty zay ny fandiniana ny lalàna ny fiaintetebola sy pantsina zany fa ny tena mahavarina na manarina de ty hitatsika ny asa zay nitanterahany teo anivony seuni tao anatin'izay fotoan'zay fa misy ny tsy fahatomombanana ozy izy tsika teo de hoy aho hoe so de le tsy fahampiana ara-bola eo am'zareo no anisan'ny mampikatso an'ireny asa isan-karazany reny ohatra le mpanisa fiteneny isanandray vola menimenina daholy voalohany a mahakasika fitaovana nampanantenaina fa isy tablety hoetin'ireo mpanisa mpifidy isa-tokantrano movetsika tena nahita an'izay manerana ny nosy tsy ampy zany fitaovana zany mety nisy fa vitsy ary tsy naharaka ny atao isa-poko tany akory faharoa ho an'ireo agent recenseur CLR reo de misy tamin'ny karama tokony omen'ny CNI azy reo zay mihitsy raha ny vaovao eto ty ampilatananay aloha zany indrindrindra ho an'ny eto anatin'ny distrikna Tananarivo Atsimondrano na Manarina de tany amin'ny volana desambra taona 2024 reo nandray farany nefa izy asa mbola asa nefa mbola mitohy ary ataoko hoe efa nisy ny fanambarana teo anivon'ny CNI fa hatramin'ny faraky amin'ny telopolo ny volana me ny fisoratana ndika an'izay reo zany de miasa tsy tapaka nefa tsy misitraka an'izay tamin'ny karaman'izay amam-bolana zany zay amam-bolana efa-bolana mahery zany zay tsy nandraisana an'izay tamin'ny karama zany zany no ahitana hoe mety ilay tsy fahampim-bola eo anivon'ny CNI mahatonga ny olisym-pifidianana ataoko taotao foana io ary alay-panahatra amin'ny lehibean'ny fokotany ampiasa sy kitika an'le atsotsika hoe RAL na ilay révision annuelle na liste électorale zay mihitsy eny zao mandeha any zao raha io zavatra raha jerena ny tombana manerana ny nosy de za tena miteny aminao fa faritra vitsivitsy ihany no tena ahitana ny tena hoe refonty fa ampiasain'ireo tompona andraikitra ny anivon'ny fokotany miaraka amin'ireo ratsa mangaiky any CNI ny lisy mpifidianana tamin'ny fifidianana farany teo aloha nefa iny efa tsy izy tsony nefa iny efa tsy tokony izy tsony lalàna zany tsy izy tsony iny ny ariary zay tany amin'ny maheva-tanàna araky nefa nazavaina tamintsika teto sy nitondrana loharanom-baovao teto amintsika ihany ko mahakasika ny tany maheva-tanàna de hoe nisy lisy mpifidianana anakiroa tany ny anakiray lay anaovan'ny olona verification an'lay anarany ary ny anakiray de voalaza fa hoe reto dia tadiaviny reto olona reto ary rehefa tsy ina mosy teo rehefa tsy tonga ty anivon'ny fokotany reo manao ny fanoratana ny anarany am'le carnet any CNI de nareo chef pokotany no manoratra azy zany ange nisy tany nefa tsy tokony ho zany reo liste reo nefany reo liste reo amina fokotany anakiray efa misy hatrany amina 700 raha tsy diso izay tao maheva-tanàna iny le niarahantsika nahita iny zany olona 700 zany nge ka bureau de vote anakiray ary nefa reo olona reo zany dia tony hoe aporisihana marimarina kokoa reo tompona andraikitra reo CLR sy ny agent recenseur hameno ny anaran'ireo anatin'le carnet any CNI ka rindra zany ampidirina ao anatin'le liste ny tiana ho resahana de reo olona eo zany tsy fantatra akory na homponina ao anatin'ny fokotanina tsy fa de hoe sorata eo zay le tena olana tsisy fahamarinana voaka mihitsy zany tsisy fahamarinana ivoaka azay nefa mahatonga atsika am'izao fotoan'izao mametraka an'le aya foana satria le fomba fiasan'ny CNI ny fotony mihitsy no tsy mazava zany ary za koa mahatsapa fa tsy ampy le fiofanana nomena n'ireo tompona andraikitra ireo raha ny re zao taty amin'ny fahatra Tananarivo Atsimondrano ihany no resahako satria ry de akaiky ary manara-maso akaiky an'io resaka lisy mpifidianana mihitsy zay de oraroa nge raha betsaka indrindra ny formation nomena andrareo
ary atao hoe tsy nisy an'lay endrika pratika akory ary tena natao fa de hoe misy manazavy ery anyloana de mandray zay sahaza azy ely nefa eny anivon'ny fokotany misy trangan-javatra samy hafa zay mety tsy voafehan'reo tompona andraikitra ka mahatonga andreny lisy-pifidianana tsy mandeha am'izay loany reny ameko ohatra fotsiny ianao zao hoe nisy olona ne efa nameno an'io liste io zao a tany am'ny volana novambra taona 2024 rehefa mivoaka iny liste iny tany amin'ny volana avril tany hoany navoakan'ny senu iny hoe afaka manamarina eny am'izay tsika tsy ao anaty lista le olona be dabe mihitsy nohatra zany fa nisy olona kosa zay ataontsika hoe taloha kely nanodinina n'io lisy-pifidianana io le alohan'ny anaovana le vérification zany tany amin'ny voalohandohan'ny volana avril fotsiny izy nysoratana fa ao anatin'le lista eo zany mampiay ah hoe le olona nysoratra tany aloha ve tsy voasoratra ao anaty lista ary le olona nysoratra taty afara ihany no tafidy ary araky ny efa nambaranao teo amin'ny fanazavana teo aloha de misy ny hoe ao anaty tokantrano anankiray raha misy dimy mianaka ary zareo tsisy tao de tsisy tao na koa hoe ny ray ihany no tafiditra ao fa ny efatra tsy ao indrindrindrindra ankoatra ny diso fantatry lay sefim-pokotany nareo selereo reo fa olona mety anohana ny filoha marikaravalomaka maro be zany zany trangy zany ary anananay profy matoa zay miteny eto mahakasika an'zany hoe tsy fahatomombanana isan-karazany zany anisan'zany ny tany amin'ny fokotany maro samihafa zay nanaovanay fitsidihana zany ka hitondranay fanamariana sy mbola hoe anentanana foana ny seni zay tsy hoe andeha anakina lavanareo seni akory ny tena atao hoe fa hoe andao iarahana mitady vaholana le izy alalao le sehatra ahafahana zany mamandre ny olona any reny inona moa le sahirana zany le seni loha zao tena sahirana izy inona moa zany le sehatra angatahantsika ny tsy miteny sehatra angatahantsika voalohany de ny hoe aleoa ho somary ho lavalava kokoa ohatra ny fepitoana ahafahana manao n'le fanamarinana ohatra zany ray zay sosikevitra anankiray zay faharoa ataovy petadrindriny io eny anivo mifokotany de am'izay moramora ny jeren'ny olona ny anarany eny fahatelo voalazan'ny lalàna ny feny fifidianana nge na ny lalàna ny feny fifidianana zay nisy hatram'izay ny fahafahan'ny antoko politika manentana ny mpitrambanao aminy mba hitodika am'izay re fietrehana ny fifidianana zay aza fefefena zany atoko politika alao izy anao ny andraiky voalazany lalàna ary voalaza ihany ko anatin'ny lalàna ny feny antoko politika izay le hoe anjara andraikitry ny antoko zay zany amin'ny olo-pirenena ka tsy hitako zay ahatongavany ty le fanakanakanana lavo ty amin'ny hoe fifampiresahana eo amin'ny mpitarika ny atoko sy ireo mpitrambanao aminy zay efa ataotsika foana ny ataotsika hoe ny fangatahana nga zany mahakasika an'izay hoe aleo alalaka ny mpisehatra ara-politika anentana ny olo-pirenena fa raha tsy nanao an'io fanentanan'io arange ny antoko tiako madagasikara za tena miteny aminao na manarina fa mbola tsy tratra io fehitrisa zay ataotsika hoe 9 millions sa 10 millions lazay niseny fa lisitra mifidy nisy ny teny so ihany fa nisy ny tiako madagasikara afaka manamarina antsika satria mba izy ary ny atoko politika manao fanentanany akoatrany ny atoko tiako madagasikara miara-mahita ny rehetra raha ny rehetra mahita zany ary ny atsika ny rasa mangaika mihitsy na ny tanora tiako madagasikara na ny vehivavy tiako madagasikara na mpitratroka tiako madagasikara amin'ny akapobeny dia tsy mipetrapetra-potsiny mihitsy fa tena hoe manentana ny olona isa tokantrano misy volalany am'zany misy fotoana fa tena hoe noho ny fitiava-tanindrazana no anaovany ny atoko tiako madagasikara sasany hoe mandeha goana andreny fotsiny zavatra am'zao etreny ka alalao le sehatra mba hahafahana zany mamandre ny olany reny de ny fahatelo farany de ny hoe rehefa hitodika ty anatin'ny fifidianana ihany sika na ny fitondram-panjakana na ny aty anivon'ny fanoerana efa mitovy zany zao ny fomba fijery amin'ny hoe andao hiatrika fifidianana avoainy daty avoainy daty raikitra amin'ny alala ny didi-panjakana mba ahafahany rehetra miomana satria ny fahafantarana ny daty no ahafahany rehetra ihany koa manao ny planinany na ny taiminany manoloana n'zay fifidianan'zay ka mahavariana raha milaza ny mpitondra-teniny gouvernement tamin'ny herinandro lasa iny hoe tena vonina anao fifidianana ny fanjakana kanefa mandraky ty androany de tsy mbola sa mamoaka ny daty mpifidianana
zay tokony ho tanterahana amin'ity ataona tena ambyroapolo sy roa arivo ity. Ka zay mihitsy zao mantsy no atao hoe resahan'ny olona eny anivo ny fiarahamonina eny fifidiana ny mpitondra miteny hoe anao fifidianantsika anao fifidianantsika ny zava-misy anefa na ny lisy mpifidianana raha io ny arahantsika hoe misafiritaka tsy mandeha amin'izay lony le raharaha verenao kely député le amin'le resaka vola zany. Ahoana ny fomba mety hoe tsy aty amintsika aloha ny tokony hamaly an'ilay izy nefa ny efitra zany malalaka hoe ahoana ny fomba ahitany le fanjakana zany an'le vola izay hoe tena mahampy an'io tsy haiko na hiady varotra izy aloha na tsy hiady varotra na zay fa ahoana ny fomba ahitany le fanjakana vola satria zao volan'ny ato tsy voaloha trosany jirama tsy voaloha mbola vola be marina hoe mety efa nisy eritreritra hoe zao ny fomba manandreny hoe fitondram-panjakana tsy mahaloa vola ny any amin'ny fampianarana ny any amin'ny sehatra maro isan-karazany any misy arere isan-karazany ity nefa molololoavina ihany ko ity de zay mahatonga ny olona miaya ahoana ny fomba itokisan'ny olona zany ny ao ministère en finance ahoana tsy fantatra inona ny tenenina. Voalohany indrindra aloha hiditra amina fandinihana ny lalàna ny fenitetim-bola asympantsiana ny solon'ny anteny mera-pirenena atoato zany hoe any amin'ny volana metsika zao alohan'ny fahataperan'ny fivoriana moa any amin'ny fiandohan'ny volana jona any ny mety ho tonga zany eny anivon'ny anteny mera-pirenena ny lalàna ny fenitetim-bola de hitantsika eo hoe atraizandray ny fahafahan'ny fitondram-panjakana mampiakatra n'lay teti-bola ao atokana ho an'ny fifidianana. Fa sorabola fa hoe aizanao ahitana eo ndray tsika namana ariana satria ny zavatra somary nahavariana ihany aloha makasika ny resaka hoe vola zay atosaky ny fanjakana ao anivon'ity orinasa jeramaty jereo tsara ao anatin'ny lalàna ny fenitetim-bola 2024 de fa tonga hatrany amin'ny ataotsika hoe 500 millions d'ariary ny vola subvention natolotra ho an'ny jiramazana milliard tsika any am'resaka milliard tsika am'resaka ary nampina 120 millions d'ariary io zay no hitatsika zany tamin'ny sorabola ny lalàna ny fenitetim-bola tamin'iny taona 2024 ny zavatra hitatsika indray koa nefany zay nambarany ministra ny fitantanam-bola sy ny teti-bola vao tamin'iny herinandro lasiny de ny hoe nisy vola 441 milliards d'ariary nampindramina ny jirama tao anatin'ny telo volana voalohany taona 2024 nampindraminy fitondram-panjakana malagasy any jirama io zany hoe nanana nyzany volo zany zany aloha fitondram-panjakana 441 milliards nampindramina any jirama fantatsika nefa le jirama am'izao fotoana zao hoe ahoana ny mode de fonctionnement zany hoe maro ny olona no tsy afapo am'izay lafim-pitantanana no anivon'ny jirama zay noho nyreny délestage isan-karazany reny fahatapahany rano sy ny sisa mariako manokana ro an'ny faritra itosy dia malilo mihitsy ny sofinao amin'ny antson'ireo vahoaka amin'ny faritra itosy sy manodidina iny am'izay le hoe fahatapahan-jiro isan'andro zay maharitra hatramin'ny ora telo anoany zany isan'andro ny mahakasika ny facture nefany dia tsy miaina fa vao mankara mitombo ary eto ihany koa nitondrako fanamarihana fa naniraka assistant parlementaire mihitsy nanao fanadiadinanyity teny toerana amin'ny faritra itosy manokana zany hoe nisy agence vaovao any jirama eny zany dia mbola tena mikorotana ny fanatanterahana ny asany inona no mikorotana hita de zao hoe maro ny facture any jirama tsy voazara isatokantrano de le mpanjifa zany tsy mbola naharay an'lay facture akory de lazainy zareo fa tsy nahalohan'le jiro de tapahana ny jiro misy ihany ko ny hoe efa nahaloa an'izay facture ny jirama zay fa tsy azoro le ao amin'io agence ao itosy io zany
zany hoe eo amin'ny resaka fandrindrana ara informatika ho an'ny jirama foibe sy ireo jirama ratsika agence reo zany a no miteraka olana goavana ny anivon'ny jirama any amin'ny fahatrito ary filaharam-be io itaosy am'izao fotoana zao amin'ny atsona hoe manao an'izay réclamation zay ny akamaroan'ny olona nefa tadio tsara fa fotoana lava no lany am'izay afaka herinandro tapabolana vao tafaverina le jiro kanefany any misy am'ireo olona reo nefa nahavita nahavoalo jiro koa zany ny sasany ary misy ho ato eo araky nambara teo de hoe misy ny facture ihany ko ho an'ny tokatrano sasany tsy maharay an'zay mety tsy fahampiana olombelona angamba ao am'le jirama mahatonga an'zay fa tokony mba hojerena akaiky zay ny atongavako any am'le fifidianana teo na manarina de hoe nampindram-bola 441 milliards ny jirama ny fitondram-panjakana malagasy apahafiriny zay moa zany le hoe fiatrehana ny tena raharaha-pirenena zay lazainy fa hoe 70 milliards indray zao no any tsy ampy iatrehana ny fifidianana io le taratasy zay nalefan'ny directeur de cabinet ny présidence nakany amin'ny vondrony européenne zay ny raha tsika nahita moa reny fa hoe io 70 milliards io ndray zany no olany fanjakana sisa mila ny avany velany ray zany rehefa tena rehefa teren'ny sarotra rehefa teren'ny sarotra de fa mahavarina nge na manarina de zao gaga mihitsy ny olona am'le fomba fiasa eto akoatran'le lefa subvention menany jirama mbola manana vola 441 milliards ny fanjakana ampindraminy fa maninona ny fitondram-panjakana raha mba hoe raha tena hitodika makany am'izay lafi-pifidianan'zay apatelony zany nge na apaefatra zany 441 milliards zany nge le 70 milliards iatrehana an'io fifidianan'io de vilano ministre ny finance mety mandalo aminareo zao raha ny calendrier amin'ny akapobeny zany aloha de any amin'ny faraparany volana mena fiandohan'ny volana jona any miandry an'izay zany nareo zao miandry an'izay zay hoe inona ny fanazavany mahakasika an'izay satria tena ohatrany hoe manao tsinitsinina n'le fifidianany na ihany ko hoe tsy te hitodika am'le fifidianana ve ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao matoa zany resaka 70 milliards d'ariary zany no ametrahana olana raha manoloana ny teti-bola-panjakana nge na manarina vola tsy toko tsy foroany zany hoe budget national zany na ny loi de finance zany amina 20 000 milliards ano any nge zany de resaka 70 milliards ve de andeha andolianao ary amin'ny mpamatsy vola ary maninona ny any amin'ny présidence no miteny any amin'ny vondry européenne tena mahavarina fa nga tsy isy ministre ny finance eto nga tsy misy gouvernement eto tena kirakira n'le administration satria ny prime ministre ny eny lehibe an'ny administration zany efa endrika anankiray mibaribary hitany vahoaka malagasy tsy firindrana eo amin'ny resaka asa atao zay marihana fa tsy tokony andraikitra zany hoe directeur de cabinet na présidence zany mifandray amina vondrony européenne resabola fifidianana resabola mpifidianana fa misy rafitra eo seni nge efa eo misy gouvernement nge eo malona zany zao ny seni de hoe sar zareo zany nefa manany farany lasa efa zareo tena mahita an'le ato volaniny eo hoe ty ohatr zao satria tsy maintsy anana olana ny seni mahakasika any hoe tsy fahampim-bola satria ny anivon'ny présidence milaza 70 milliards ny eny amin'ny CNI milaza fa 144 milliards notadiavina mbola mifanalavitra be zany mbola mifanalavitra be zany de ny any amin'ny présidence be zany manao ny fantsinana ny correction ny compte izay nataony CNI zany hoe tsy hafahafa be député ahoana ny fahitanareo zany de mahavarina zay ngambany am'tinana azy hoe mahavarina fa eo moa zany ny fitsabahana andraikitra foana ataony ny anivon'ny présidence am'ireo rafitra rehetra misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary io no mampandringa atsika am'izay lafi-pitantanan'izay iza zany tena mpanapaka amin'ny resaka vola eto nareo manao ny loi de finance misy ny ministèren'ny finance présidence ihany ko ary mana fomba fijery tonga de lasa izy makany amin'ny raha ny tokony ho izy inona ny lalàna inona ny mba tsara fantatry ny olona ihany zany raha ny tokony ho izy dia misy ny ministère misahana fitantanam-bola sy ny teti-bola eto Madagasikara ary misy ny androm-panjakana ny antenimera pirenena sy ny antenemeran-doolona mandray ny fanapahana mahakasika ny lalàna amin'ny fiain'ny teti-bola de tokony reo zany no
ataontsika hoe voakasika zany resaka tetibola sy ny sisy zany a fa tsy voaja indray zany le séparation de pouvoir takin'ny raisam-pirenena misy mitsabaka ato sa hoe misy mitsaingoka ato hoe mahazava be zany namana rina na hitatsika amin'ny zavatra zay misy am'izao fotoan'izao. Eny ary zay ny momba niny akoatran'izay député Alain Ratsimbazafy raha iresaka kely any eny Tsimondrimo inona ny azo ambara aloha ararotiny ianao eto akoatran'le jiro tapaka lava mijaliny voakan'ny itosy moa no teneninao fa ohatran'io efa iarahany rehetrarehetra inona ny zavatra tsara mafisana inona ny zavatra miseho eny ny zavatra miseho moa zany am'izao fotoan'izao de ny hoe tiako apatsahivina amin'ny mahasolombavambahoaka satria anisan'ny efa nambara tamin'ny alalany manjery sy ny sisa de ny mahakasika ny resaka hoe reo fotodrafitrasa zay voalaza ao anatin'ny tetibolam-panjakana taona 2024 ohatra dia mazava tsara ao no hoe isy ny barazy anankiray zay ho tanterahana any amin'ny faritra Antanety kely Ambojoky efa amatonany no tonga tany toerana ny orinasa zay nahazo ny tolotrasa tamin'izany fotoana zany fa mandraky androany tsy misy fotodrafitrasa mandeha ao ary mampametra-panontaniana ny tatsa zany satria io barazy zay nieritreretina ho atao an'io zany de verina anondraka tanimbary hatrany amin'ny arivo ka hatramin'ny 500 hektara any any am'izany Antanety kely Ambojoky zany. Any amin'ny député Alain Ratsimbazafy ny olona manontany aty amiko ny olona no miazakazaka manoloana an'izany satria efa voalaza tsara tao anatin'ny PGE tamin'izany fotoana zany na programme général de l'État fa anisan'ny voasoratra tao izany lafiny fanamboarana barazy eo amin'ny faritra Antanety kely Ambojoky Atsimondrano zany. Faharoa manarakaraka an'izay raha Atsimondrano ihany no resahanao. Nisy le antsoina hoe plan Marshall tamin'ny taona faraparan'ny taona 2024 iny nentina teo anivon'ny anteny mera-pirenena. Io plan Marshall io de namaritana tetibola hatrany amin'ny 1043 milliards ariary zany ataterahana fotodrafitrasa maromaro. Tafiditra tao anatin'io plan Marshall io any koa ny fanatanterahana flyover zay tetezana miantona anga ny anatsoratsika azy hatrany amin'ny faritra Nosy Zato eo. Mandraky androany hoe namanarina misy fotodrafitrasa mandeha nakaiza zany reny voly reny am'izao fotoan'izao zay vola tsy tokony tsy foroana natokana ho an'ireny fotodrafitrasa reny kanefa dia tsy misy asa vita mandraky androany. Zay zany mampametra-panontaniana sy olom-bavam-bahoaka zany ary ny vahoaka ihany koa de tototra ny fanontaniana zay manoloana an'izany aiza zany fotodrafitrasa ny resahany zany ary efa lany tao anatin'ny fivoriam-bean'ny anteny mera-pirenena fa le izy voasoratra tsara ao anatin'ny tetibolam-panjakana fa ny fanatanterahana de mandraky androany tsy tavavoaka le izy. Ka tsy nareo rery moa ny tratran'izay député Alain Ratsimbazafy fa be de be zany le mitaraina ohatran'ny taona zao hoe RN 11 lalam-pirenena fa 200 manoro mananjary lalana tena hoe manana ny lanjany satria mampifandray faritra anankiroa région ny Atsinanana sy région ny Vatovavy de hoe tena manana ny tena lanjany eo amin'ny fampandrosoana ny toe-karena sy ny fiainan'ny olona any amin'iny faritra iny marina hoe misy canal de Pangalanina fa tsy mahofoka ihany koa zany canal de Pangalana zany satria misy faritra zao tena mitokana ohatra hoe Nosy Varika sady tsy misy ranomasina zany hoe tsy misy transport maritime tsy andalovan'ny ary anatiny ariva tsy andalovan'ny canal de Pangalanina tsy misy transport fluvial de any isolé ny filazan'ny zay maimay teny frantsay zany le Nosy Varika de mbola enona fitarainana foana hatramin'izao efa nisy ny fampanantenana zany momba nytony hoe RN 11 tony efa tamin'ny herintaona hoe Ouattao efa mandeha ny inona appel d'offre zay filaza azy any sy sisa dia tsy tafavoaka hatramin'izay tonga koa moa le Batsiray de vao maika tena repotra zany ny tany Nosy Varika ary mbola naenona fitarainana be de be avy any amin'ireny toeran'ireny hatramin'izao fotoan'izao ny lalam-pirenena tsy misy fikojakojana indrindra tateoriana ny
sivy sy roa arivo fa zavatra hafa ndray mamay aona fahitany député Alairatsimbazafy ohatra hoe iarahana mihitsy zany le fahavoazana amin'ny fampanantenana tsisy vita sandrasana propagandy. Ny azo mariana namana Rina dia izay mihitsy hoe ilay fampanantenan'ny filoham-pirenena nandritra ny fampelezan-kevitra dia maro ny tsy totosa amin'izao fotoana izao. Raha mahakasika lalana fotsiny tsika dia irahantsika mahita ny fahampotehany lalana manerana ny nosy. Hitantsika ny hoe maika ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao hanao autoroute. Vaovao mampitohy Antananarivo sy Toamasina izay mampametra-panontaniana hoe ny lalana efa misy raha tsy voakojakojanao. Ianao andeha hamorona lalana hafa indray izay hitantsika koa amin'izao fotoana izao fa tsy matotra ny fanadihadiana na ny etude mahakasika an'io tetikasa io. Antony anamarinako an'izany dia zao hoe miovaova foana ilay tracé andana n'le lalana. Izany hoe tsy nisy zany ny tena etude matotra nataon'ny tompona andraikitra mialohany nanombohan'le tetikasa. Ary zay mampimenimenina ny tatsahany amin'izao fotoana izao amin'ny hoe volatsy azo ny volatsy azo ny faritra totofana sy ny trongisina miovaova isaky ny vanim-potoana samihafa le izy. Efa voaka ny gazety any velany ihany io. Ary raha jerena ihany koa ny raha tena hoe orinasa hanatanteraka autoroute zany namana Rina tsy engin kely ohatran'ireny no hanomba eny toerana. Ny camion zay any misy any olona zarara misy efa nidina tena toerana moa ny solombavam-bahoaka namana anisan'izany fetra rany zafimbololona sy ny solombavam-bahoaka jererandrembolaina satria amin'ny faritra avaradrano no atao hoe iny le faritra nanombohana an'le tetikasa iny fa tsy misy mandeha amin'izay loana eny. Zarara misy fitaovana esana eny ary ny hiteny zany dia ny fampotehana an'ireo volon'olona raha ny tena nefa miakatra amin'ny vary zao nefa miakatra amin'ny vary amin'izao. Zany lasa miteraka olana eny anivon'ny fiarahamonina ilay tetikasa-panjakana fa tsy misy fahamatorana mihitsy amin'izay lafy ny fanaterahana fotodrafitrasa zay. Ary azo heverina fa zay endrika tsy fahamatorana zay dia sesilany zay eo anivon'ny hoe tsy fakazahoan-kevitra eo anivon'ny gouvernemanta, tsy fakazahoan-kevitra ety anivon'ny faritra sy ny sisa dia tsy hitan'le vahoaka ntsony zay iainana satria miovaova foana ihany koa ny fanapahan-kevitra zay raisy ny fitondram-panjakana manoloana an'ireny fantanterahana tetikasa ireny. Fananterahana tetikasa moa be dia be ny fampanantenana tsy arak'izay tenenina zany no zavatra misy. Zany zao mbola eto Antananarivo sy ny manodidina fa ny any amin'ny faritra rehetrarehetra any dia tratran'izay daholo hoe fampanantenana tsy arak'izay ny tenenina no hoe iainana zany dia zao no tenen'ny olona hoe alao mihitsy ho avy io fifidianana io fa zay efa tena miandreny io mihitsy fa tena tsy tena manahirana be le zavatra iainana amin'izao fotoana zao fampanantenana tsy arak'izay zavatra hoe tena nampanantenaina zany no misy. Anahoana zany ny fahitany député Alairatsimbazafy an'ity raharaha ty marintsika hoe tsy mpaminany tsy mpaminany mihitsy tsika fa raha hoe miainga amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Teo zao nareo vao nandalo tao le hoe code minier lany le izy nisy mafimafy ny tany amin'ny asam-bomera atao nandeha tsara ihany lo fahitana azy fa ny ao amin'le hoe décret d'application ray sy ohatra zany foana no mampametra-panontaniana ny olona tia fampiara zany. Tao anatin'ny fivorian'ny commissionna mihitsy ny tenako mahakasika an'iny lalàna feny fitrandrahana sy ny arena kibon-tany iny fa natao mihitsy moa zany natao hoe fandinihana amin'ny atsiporiany satria novakiana sy nofakafakaina isanandininy mihitsy izany lalàna zany. Anisan'ny fanamariana vitsivitsy ambara amintsika zany manoloana an'izy iny dia ny hoe mba nitadiny fomba ny solombavam-bahoaka sy ireo mpandraharaha ny hoe raha samy andohan'le redevance minière ihany. Iny mantsy le resabe foana hatramin'izay dia raha samy andohany resaka redevance minière ihany dia tsara kokoa ny hoe mba hitovy ny anjarany fitondram-panjakana foibe sy ny anjarany collectivité territoriale décentralisée na ny CTD zany. CTD moa dia hivondronany hoe ny faritany ny faritra sy ny commune.
tao anatin'ny asam-bomera zay tiako mihitsy ny manamarika fa tao anatin'ny asam-bomera de fa nirindry izy iny hoe 500 moa zany le redevance io 500 io a tao anatin'ny asam-bomera de fa mipetraka tsara ny hoe 2,500 ho an'ny fitondram-panjakana foibe ary ny 2,500 ho an'ny collectivité territoriale décentralisée fa avarina ianao fa rehefa tonga any amin'ny fivoriam-bely izy a niova lasa hoe 3,5 nen'ny fitondram-panjakana foibe ary 1,5 nen'ny collectivité territoriale décentralisée de zay ny lany zany zay ny lany am'izao fotoana zao ary tena nahavarina aloha izy ho a satria nahoana itsika zany raha hoe fitondram-panjakana te ametraka ny antsoina hoe décentralisation effective zany de ny fanomezana ny moyen hoentin'ireo communenareo na ireo dia région reo a iasa ny tokony hoetreretina tadio tsara fa le CTD resahana ange tsy hoe le commune ihany no misitraka azy midadasika fa le izy teo araka ny teneniko teo ny CDD de tafiditra ao anatiny ny faritany a satria zay voalazana lampandroenana hoe ny faritany marina fa mbola tsy tafapetraka ny lehibe ny faritany ato amitsika fa ao anatina lampandroenana de ny faritany na ny province ny faritra na ny région ary ny commune reo le CDD lefa 2,5 kely efa nieritreretina teo zany a mbola hotsinjarainy reo rafitra anankitelo reo fa am'izao fotoana zao de mikiaza ny fanjakana le tendakanina ave zany ny fanjakana azo lazaina itsinina impanao gazety hoe misy azo lazaina fa zay mihitsy hoe manao ampimamba mihitsy le fitondram-panjakana am'izay ressource dina minière zay fampandrosonany am'le faritra zany zay le izy tsisy le fitondram-panjakana foibe efa tsy mahavita le any amin'ilay faritra zay misy an'ilay loharano-karena indray a atao zarara mihitsy ny makany any nefa io foana no tabatabainy ny any amin'ny rehetrarehetra za indrindra namanarina ary itsika hoe apedrako tsara mihitsy hoe inona tsisy lalana tsisy na io teti-bola-panjakana io arany hoe tena varina ianao rehefa tena mandinika ianao a manodidina ny 5 ka hatramin'ny 100 ny teti-bola-panjakana ihany ingy no mba hany atoka ny fitondram-panjakana foibe ho an'ny CTD nefa izy midradradrada rehefa mandray fitenenana fa anao an'le antsoina hoe décentralisation effective raha tena anao an'izany tsika de ny famomezana ny loharanom-bola ho an'ireny commune sy région sy faritra reny no tokony atao mba hahafahany reny zany a mizaka tena ary afaka mampandroso ny faritra izy satria izy no mahita any zavatra filany ny mponinao aminy nohony hoe fitondram-panjakana foibe tsy ahita ny tena hoe filana pitsopitsony zany fa nanjara ny fitondrana foibe kosa de tokony mijery amin'ny akabeny hoe inona ny pakady amin'ny akabeny zay tena hoe hitantanana ny firenena fa am'izao fotoana zao de tsy mbola hita zay fahavonona ny fitondram-panjakana ametraka ny tena hoe fampandrosona ifotony zany atretonao zany mbola resaka fotsiny le izy fanamariana faharoa na manarina tao anatin'iny resaka code minier iny a de ny makasy ihany keo n'le famaritana ny antsona hoe ressource stratégique ny mpandrara moa zany a de anametraka ny ayahany manoloana ny famaritana ny ressource stratégique io satria nahoana tsy nofaritana mihitsy tao anatin'io lalàna io zany ny hoe reto aby a ny antsona hoe ressource stratégique ny olana zany de zao rehefa manao an'le mahazo an'le permis de recherche ny mpandrara anankiray a de mahita izy mety hoe karazana vato sarobidy na salamzany any anatin'ny fatra zay anaovan'ny fanadiadiana any a dia ahina ny andraisan'ny fitondram-panjakana fanapahan-kevitra rehefa aveo io a ressource stratégique io ka tsy azonareo trandrahana de inona ny zavatra hitranga rehefa aveo le mpandrara zany a efa sady efa nandohan'le droit azahonan'le permis d'exploitation na la permis de recherche ary izy ihany ko arak'izay hoe fotoana maro no mety ho laniny ao anatin'izay seapitrandrahan'izay dia aveo a azo n'lay mpitantana atao avy atrany nefa no mandray fanapahan-kevitra farak'zaingana amin'ny alalany mety hoe didi-mpanjakana na sahala am'zany a ka tsy hahafahan'lay mpandrara hanoy an'le asa ntsony rehefa hosokajiana fa ressource stratégique ilay fitrandrana le hitany tao zany ka izany rehetrarehetra zany a de entitsika fanazavana amin'ny vahoaka sy ny mpanaraka ny fandarana hoe misy an'izay manahirana tao anatiny iny a code minier fa nefa kosa aloha amin'ny akapobeny hoy a de ny hoe efa
somary nylozany toetrandro raha ny lalàna teo aloha zany zay tamin'ny taona 5 raha tsy diso any izay lalàna talohany ty code minier vaovao ty a de ataoko angamba fa fotoana zany ny fanavaozana ary hoe mba ifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny a nanaovana azy fa na izany aza dia tsy lozany mety indrokely ao anatin'zany lalàna zany a ho hitantsika moa zany a ny mbola fandalovany ty lalàny ty iny anivon'ny anteny miarandoolona de avy moa va makeny anivon'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana dia mivoaka ny atsontsika hoe didy fampiarana zay nyresahana teo ny hoe manahoana ny didy fampiarana satria io ny olana efa mataona ny marina nge zao no miantona teo fotsiny ny mpandrara tsy afaka nanondrana nasalana am'zany mahakasika an'reny fitrandrahana zay ataon'reny a noho ny tsy fisiny ty lalàna ity ka zao zany a de azo lazainy hoe misy ny fanantenana ho an'ny mpandrara fa na izany ara dia misy ihany koa ny aya am'izay lafiny onazafady député mialatsiny tsy hoe manapaka ny teninao fa ny mpandrara ve le tena mpisehatra ao amin'ity raharaha ty hoe mba nenona ihany atraiza mba hoe fianona ny etaetandrareo sa hoe miainga fotsiny tamin'ny kajo be fotsiny nataon'ny ministera sy ny teknisiana de nantenaka any aminareo de ahoana raha ny loharanom-baovao aloha azo teo anivon'ny ministera zany a de hoe efa nisy 1,5 ty matsy malasa ny saiko ty nisy dinika mialoha ny arahana tamin'ireo mpandrara reo ka io le volavolan-dalàna netiny teo anivon'ny antemera-pireneno zany no azo lazaina hoe marimaritra iraisana fa na izany naty zany nandritra ny asambomera dia nisy ireo solotena ny mpandrara tao ihany koa zany a tonga mbola niarany vory niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka fa na izany naty zany a ny solombavam-bahoaka dia nandray sy ny jery a manoloanany hoe inona ny tena tombotsoan'ny vahoaka malagasy marina atao anatin'ity sehatra fitrandrahany ity fa tsy hoe mba ilana am'le tompony mangatakatany tsisy fivoarana mihitsy any am'le fatra de manitra eo foana dia nenona reo mpandrara reo na izany aza nefa tsy natao hoe ny teny zay entin'ny mpandrara de natao hoe influencer any solombavam-bahoaka akory mandinika koa nareo mandinika any solombavam-bahoaka hoe inona ny rariny sy nitsiny fa mahakasika an'ity taty ihany de aveliko aminao no hoe raha ny tao anatin'ny asambomera dia nozaraina roa fotsiny io 5% io a hoe 2,5 ho an'ny fitondram-panjakana fobe fa zao le izy lasa niova rehefa tonga tany amin'ny fivrimbe ny ao moa zany tsy naheno eny ve nareo inona ny natonga nio iova ohatran'zay hoe mety hitataratra ihany hoe hitataratra ihany hoe misy nandray sa zay le tiako resahana hoe hitataratra ihany hoe misy ny fanomezana baiko midina ve ka fatatsika moa ny maro anisy eo anivon'ny fa ny député antime tsy tao anatin' io mariako etona fa aloha zay azava mihitsy solombavam-bahoaka tiako madagasikara mihitsy nampandany tao anatin'zay mety isy fiatraikany amin'ny fifidianana président repoblika mantsy zany rehefa tena fa hoanay zany de hoe mba aleo isitraka ny tombotsoany lay faritra zay ahitanan'le aleny zay indrindra fa tsy andeha ho alefanao any fitondram-panjakana foibe ary eo mantsy ny olana zay n natonga ny adihevitra tao koa no namana rina anisan'ny ny adina atao mihitsy ny hoe aleo mba tsy rotsaka ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana foibe itsony a io anjara ny CTD io fa rehefa eny foana zany rehefa mamoaka zany ny eo anivon'ny atsotsika hoe ny centre fiscal na salam zany zay mamoaka n'iny marobola alohany iny dia efa voatsinjara mazava any le izy de le mpandrara zay mpitrandraka no mandoa azy mivantana any amin'ny trésorerie an'ny commune na trésorerie an'ny région fa tsy alefa ritsony fa tsy alefany amin'ny efa misy dikany dolo zany fitondram-panjakana foibe akory le izy teo aloha manko a namana rina tsara ihany no manamarika an'izay hoe aloha mihitsy ho fantatra tonga de miangona any amin'ilay kitapom-bola mpanjakana foibe le izy de avy eo reo no manao ny répartition hoe ty ary inona ny zavatra mitranga na ny impôt synthétique fotsiny ary am'izao tsika miteny zao ny impôt synthétique moa zany a de reo lehetra alohan'ny mpandrara madinika dia eny anivon'ireny centre fiscal isaky ny district reny no andoavana azy io impôt synthétique io efa voalaza ny fitsinjarana io anaty loi de finance manodidina ny 40 à 60% raha tsy diso any anjaran'ny commune fa zange miteny aminao fa rehefa tsy manam-bola ny fitondram-panjakana foibe de andoavany karama-panjakana n'olo izy mpiasa mpanjakana olo ay ampiasaina indray aloha zany ampiasaina olo izy de le any amin'ny commune tokony isitraka an'le vola disokajy ny comptable sy ny be ny tanàna manoloana andreo eto tsika tokony isy vola irotsaka fa tsy tonga le vola raha-potoana fa izay fotoana itiavany fanjakana foibe azy andefasana azy no andefasana azy de lasa manao bizina lehibe ny tanàna tsisy vola de lasa tena olana ary eto etona za moa efa
nisy fotoana be ny tanàna na commune Ambojanaka nandritra ny 12 tena 12 taona teo a de mahafantatra tsara ny hoe tena anisan'ny loharanom-bola ahafahana manao ny fonctionnement en commune io resaka impôt synthétique io kanefa rehefa ohatra ka misy ny fiovaovan'ny fahatongavany reny volo ireny any anivon'le commune de miteraka fikorotanana eo amin'ny lafiny fanefana ohatra ny karamampiasa sy ny sisa zay tsara ny manamarika fa am'izao fotoan'izao de betsaka ny commune atao hoe misofrira amin'ny lafiny ara-bola satria ny vahoaka malagasy ny akamarony de fa zay hoe sahirana amin'ny akapobeny ny fanefana zany eo amin'ny lafiny araketra ohatra ny etratrano sy ny etratany zay etra mivantana ny anivon'ny commune dia tsy zany tsy mazoto na hoe tsy marisika intsony ilay vahoaka zany am'izao fotoan'izao amin'ny fandoavana azy satria nahoana na le sakafo hoaniny aza manahirana azy de lasa le commune zany no manana ny antsona hoe olana eo am'izay lafiny fitantanana ara-bola zay am'izao fotoan'izao député tena misy commune tena reraka mihitsy any rehetrarehetra tena tsafeniny zany tena reraka fa misy am'izao zany ny commune ny hoe fa amam-bolana aza tsy mahalohan'ny karama satria tena tsy ampy itsony ny fanefana le vola miditra zany satria na raha isika fotsiny hoe na ny resaka droit de permis ohatra ho amin'ny resaka construction hoe vitsy sisa ny olona manao trano azo isaina amin'ny ratsan-tanany ny amin'ny etratrano sy ny etratany dia alefa ny atsotsika hoe rôle moa ny ilazana an'iny alefa ny amin'ny isa-tokantrano fa vitsy no manefa noho ny hoe tsy fananana fahafahana intsony andefany zany hoe etra zany ny fototra zany de zao ny hoe tokony ho jeren'ny fitondram-panjakana ny ampiakatra ny fari-piainany malagasy mba ahafahana mifampitsinjo am'izany rehetrarehetra zany satria rehefa tsy mandohetra ny vahoaka malagasy de inona moa ny ahafahanao mampandroso firenena eo ny raha vahoaka reraka ny vahoakanao tsy manana ataotsika hoe moyen na fahafahana andohetra inona moa no ataony eo de any zany no tokony ho jeren'ny fitondram-panjakana hoe ahoana marina ny tena fomba ampakarana amin'ny fari-piainany ty malagasy ty ka ho vita ny vezay eo anatin'ny efa-bolana de zany aloha zany efa tsy azo inona ntsony zany ho vitan'ity fitondrany ty fa aleo manova pejitsika amin'ny alalan'ny fifidianana de aleo ny hafa nitondra ahafahana mampandroso aingana nyty fireneny ty resaka commune ihany tsika député alairasimba zafy zava-dehibe mantsy zay fa tria natina na tsina tsy maintsy eo ihany ny fampitahana zany tamin'ny fotoana ny tantana ny président Marc Ravalomanana ny firenena ny commune zany tena anisan'ny tena voakarakara tsy de nisy hoe nainona loatra ny hoe problema hoe tsy nandray karama raha ny teto Antananarivo renivohitra zao tara ny karaman'ny mpiasan'ny commune ny Antananarivo renivohitra zao tamin'ny farany teo nisy niakatra teto mpanolo-tsaina de hoe tara arapaina aloha zany efa nandray zareo tara le izy fa nen'ny eto aratara fa nen'ny hafa tena tsy mandray mihitsy araka ny teneninao teo de ahoana moa zany no ahafahana hoe tena mampandeha ny asam-bahoaka ao anatin'izany sy ny asa fampandroana misy indray ny commune sasany lany amin'ny fandoavana karama fotsiny teti-bola sy jevolao fa tsy misy any amin'ny fampandrosoana n'le commune de ahoana zany tsika hiatrika fifidianana mba tsara ho fantatry ny olona ny tontolo mariana etona aloha député moa efa be ny tanàna efa be ny tanàna tokoa ny tenako nanomboka tamin'ny taona faraparan'ny taona 7 zany hoe tao anatin'ny roa taona maherikely tao zany niaraka tamin'ny hoe ny fitantanany filoha Marc Ravalomanana ny firenena no nahabe ny tanàna ny tenako mariako etona fa tamin'izany fotoana zany dia tsarona mihitsy le hoe fanomezan-danja aloha ny olom-boafidy zay aloha anisan'ny zavatra ngezabe zany ary nisy mihitsy ny atsotsika hoe fampiofanana ho an'ireo olom-boafidy zafady tompoko ny be ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina fampiofanana amin'ny resaka fahaiza-mitarika ny fitantanana ny commune amin'ny ankapobeny ny fitantanam-bola sy ny sisa zay hitatsika fa nitondra endrika hoe fahaiza-manao entiny lehibe ny tarana mihitsy amin'ny hoe fitantanana ny commune misy fiatraikany eo amin'le commune iny misy mihitsy zany faharoany de nisy lay atsotsika hoe famatsim-bola ny arahana tamin'ny fitondram-panjakana tamin'izany fotoana zany natsoina hoe FDL zay nahafahana zany amaritan'ireo be ny tanàna ohatra ny karazana tetikasa indrindrindra moa fotodrafitrasa zay ho an'ny vahoaka tamin'izany fotoana zany dia niroborobo ary
tiako ny manamarika fa raha ny tombatomba ny atao hoe ny programmam-panjakana tamin'izany fotoan'izany na manariana dia hatrany amina 300 millions tany hoany 60 millions d'ariary tany hoany no atokana ho an'ny commune tsirairay zany amin'ny hoe asa fampandrosoana ny fotony tamin'izany fotoan'izany efa 12 taona mahely lasa zany misy an'izany programma zay nirahana tamin'ny fitondram-panjakana zany raha ireny zany no nitohizany miampy an'le tetikasa zay niarahana tamin'ny hoe misy ny PSDR sy ny sisa nampandrosoana ny tatsaha ary hita mihitsy zany le hoe farim-piainan'le vahoaka fa niakatra ary ny fitantanana ny commune tamin'izany de atao hoe anisan'ny nanamora ny fitantanan'ny commune mihitsy ny fandraisana tanan'ny fitondram-panjakana foibe amin'ny lafiny maro amin'ny hoe fanomezana ny moyen na ny reo hoe fomba rehetra zany ahafahana mampandroso an'ilay commune anankiray tsy ny moyen arabola ihany zany araka ny resahako teo fa moyen koa amin'ny lafiny hoe fampiofanana satria rehefa tsara ofana ny mpitatana de hitatsika fa ho tsara tatana ihany koa ilay commune de mandroso zany ilay ataontsika hoe any fotony anie ny fampandrosoana ny tena andrasany rehefa mandroso ny any fotony de mora ho azy ny ilazantsika fa hoe mandroso ilay firenena anankiray am'izao fotoan'izao dia very tanteraka zany rehetrarehetra zany tsy misy intsony la atsotsika hoe famatsiana ny commune dia eo zany lay be ny tanàna sy lay mpanolotsaina de tonga am'le fitenenana ny resahanao teo hoe lasa lay zay kitapom-bola kely ny commune misy eo de lany amin'ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasan'ny commune satria ny mpiasan'ny commune koa tsy azo jerena fotsiny satria ireo no mampiodina ny resaka administration any fotony satria maro routine fotsiny zany le azo am'le commune sisa tsisy tena hoe fampandrosoana fa lany any amin'ny sarza le vola manao fangatahana ohatra raisiko manokana nao fangatahana ohatra ny be ny tanàna any anivona ministera sy ny sisa taloha amina fotodrafitra sagoavana toy ny hoe sekoly sy ny sisa maro ny mahazo vokatra tsara zany hoe mahazo valiny namboarana sekoly hoe tsy anaovana an'izao fa am'izao fotoan'izao ny hitatsika fa eo mety misy ny fotodrafitra asa ataon'ny fitondram-panjakana fa na ny faharetany na ny atsarany de tsy manaraka ny akory le lazain'rareo fa hoe manara-penitra da tsika reny fa ny sekoly dia tsy ampiheritaona akory de mitritra ny sasany raha mijerytsika etsy amin'ny lycée Tongarivo commune Tanjombato atao anatin'ny district n'Antananarivo Atsimondrano zany hatrany amin'ny lohalika angena manarina ny rano rehefa tonga amin'ny fahavaratra zany hoe tsy nisy fanadihadiana mihitsy ny mahakasika an'le hoe mety ve ny fanatanterahana an'ity fotodrafitra azy ty eto satria mialohany ny anatanterahana azy fa ohatry ny ataotao foana le izy any de azo lazaina hoe vola very fotsiny ange nyen'ny fitondram-panjakana rehefa ohatra ka tsy matotra ilay fanadihadiana zay mialohany anatanterahana ny fotodrafitra asa anankiray ka iny moa tsy maintsy nresana satria ny resaka commune rafitra zany commune fokotany sinsisa tena manana ny anjara toerany lehibe tsika hiditra amin'ny atao hoe zava-dehibe tao amin'ny firenena ny fifidianana zany de zany tsy maintsy iresahana zany mba ahafahantsika mieritreritra zany rehefa tonga le fotoana rehefa hoe amadika amin'ny pejy rehefa mamadika amin'ny pejy de tena mamadika fa tsy hoe resaka tsotsotra ty fa tena raharahagoavany ty isaky ny 5 taona vao misy fifidianana président ny république eto amin'ny firenentsika izany eny ary député Alain Ratsimba zany fetsika hoe mandravina an'izay zavatra rehetrarehetra zay inona ny tianao amafisina zany manoloana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao ny vahoaka malagasy misy no miteny moa fa misy koa ny tsy miteny fa fantatra ihany no an-tsain'le tsy miteny hoe mba te hiova mihitsy manoloana an'le fahasairanana zany eo amin'ny resaka rafitra eo amin'ny resaka fomba fitatana sinsisa keon-dalana lehibe moa zany zao vanim-potoana 2024 zao a Madagasikara raha antsika malala ny crise économique sociale misy am'izao fotoana zao ary efa nambarako teo ihany koa ny hoe ny crise de confiance
zay a misy a eo ampitatana sy ny vahoaka ireny rehetrarehetra ireny zany de mila andraisantsika fanapaha-kevitra itsika vahoaka malagasy indrindrindrindra ho an'ny fiainy valambe folo taona miakatra mba handray a ny ataontsika hoe fanapaha-kevitra malona n'zany fitantanany raharam-pireneny zany satria raha izao no mitoy de za de miteny amintsika vahoaka malagasy a fa mbola hitotongana lavitra izany fiarim-piainatsika zany raha tsy manovy itsika efa noresahana teto ny resaka hoe taux de croissance économique fa ny am'izao fotoan'izao de mitotongana ary mitotongana ary mitotongana hatrany a rehefa ny flo am'izao fotoan'izao io no mitatana hitatsika zany tamin'ny taona valo sy roa arivo zay fotoana farany hitantanany ny flo marikaravalomana taona sivy sy roa arivo a de namelany zany hoe taux de croissance économique any amin'ny 7,8%. Rehefa niditra ny tetezamita dia njotsorika aty amin'ny moin zany niarikarena fao be tsika ary napakariny ny flo erajonary mampianina zany a tongatra aty amin'ny hoe 5,2%. io moa na mafisiko le chiffre satria efa nisy ihany nambarana eo tao namanarina fa tsy nanananao le précision an'le chiffre de io no tiako confirmena kely hoe efa tafiakatra ny flo erajonary mampianina aty amin'ny 5,2% ny taux de croissance économique teto Madagasikara izy niala teo amin'ny fitondrana tamin'ny taona 20 akehitriny tsika de miverana indray any amin'ny moin tsika am'izao fotoan'izao zany taux de croissance économique zany mampidina ihany zany ny tena zay mihitsy le mampidina n'lay farim-piainany ty malagasy ty ihany a no ananan'zao mpitondra am'izao fotoan'izao faiza manao ary mampikatso an'le firenena mihitsy am'izay lafiny toekaren'zay satria tsy mijery an'lay tena tombontsoan'ny vahoaka fa lasa varina amina aitraitra sy atao hoe tetikasa maniditsidina fotsiny araky nefa nambaranao teo moa 151 millions d'euros nge na manarina no vola trosa ny fitondram-panjakana malagasy sy ny vahoaka malagasy hanatanterahana ny tetikasa teleferika zay mino a fa raha anao latsabatosika tsy mainteresse an'ny olona zany alohan'ny vahoaka malagasy mijery fomba anapakarana nrena hoe ahoana ny apakarana raha zany ve nanaovana ny lalana rn2 tsy efa mba azo atao ny manatsara lalana tsy ho ihany azo atao no manatanteraka fotodrafitra sa maro ahafahany tatsa mamokatra baraziny resahana teo ny fanomezana fitaovam-pamokarana ho an'ny tatsa vola tsy toko soforoany zany 151 millions d'euros zany ary atao hoe ny kitapom-bola mpanjakana de tena sarotra nahitana an'izany kanefa dia atotona amina fotodrafitra asa zay atao hoe tsy mbola lahara-pahamehana ho an'ny firenentsika akory za tsy miteny hoe tsy ilaina le izy fa tsy mbola lahara-pahamehana ho an'izao fiainany malagasy zao a zany resaka tetikasa teleferika zany ka izay no entina iresahana amitsika zany vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao a fotoana zao a handraisantsika fanapaha-kevitra efa miverina eo ampelatanatsika ny fahefana am'izay hoe ametrahantsika ny olom-piniditsika eo amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena de mba aokotsika samy andray ny andraikitra tandrify anao ihany koa ny fanentanana ho an'ny tsirairay am'izay le hoe fidirana tsehatra amin'ny fanomanana ny fiatrehana ny fifidianana tapabolana sisa satria 15 mai andro andro marina de marina zay hoe ahoana zany fomba tena mafisana anamafisina eto mihitsy ny lafiny hoe fanentanana ny olona am'izay hoe hiditra ao anaty le sy-pifidianana zay 12 andro eo sisa ny atao anatin'ity volana metya no ahafahantsika zany manao ny fanamarinana ary ihany koa ny ahafahantsika manoratra ny anarana eny anivon'ny fokotany dia azo lazaina hoe mikatony eo indray aloha io lisy-pifidianana io fa miverina avy atrany mankany am'seon'io a de irarina ny mbola iverenany lista indray mety hanao any amin'ny volana jonano any a ahafahantsika manamarina ny anarantsika indray a ho an'ireo le olona zay atao hoe soratra anarana taty arina zany ka aokotsika tsy mandrimandry fa ifanentana mahakasika an'izay hoe fisoratana anaran'izay satria ny fisin'ny anarantsika ao anatin'izany lisy-pifidianana zany hany a no miantoka ny tsy fahaverezany jo atsika ifidy ary afahantsika ihany koa misafidy a an'izay a iveritsika fa olona mendrika sy hitondra fampandrosoana marina
ho an'ity firenentsika ity ho an'ny ety anivon'ny atokotiako madagasikara moa de rehefa irahantsika malalana manarina fa tena manao ezaka ary hitondrana ny fankasitrahana feno ho an'ireo tompona andraikitra isatsokaziny eo amin'ny rafitry ny tiako madagasikara manerana ny nosy a na eo zany ny tanora tiako madagasikara ny vehivavy tiako madagasikara ary ny rafitra foktim comtim distim ndraiky tim dia samy manao an'izay asa fanentanana ny vahoaka malagasy zay avokoa ary eto ihany koa moa zany a de hoe antenaina mba hisy vokany reny asa fanentanany reny mba tena hiakatra marina ny tahany hoe fisoratananarana am'ty fetrehantsika ny fifidianana telo ambyroapolo sy roa arivo ity satria io listy io ane no iantoka ho amin'ny fifidianana rehetra ho avy miainga avany amin'ny filoha-pirenena zany a ny mety ho be ny tanàna sy ny solombavambahoaka io ihany no ampiasainy dika an'izay raha vovo io de efa sahirana mila mandray an-tanana isika rehetra aokotsika tsy tandro asa sarana mihitsy zany e manoloana an'izay lafiny fetrehana ny fifidianan'izay fa tena hanao zay azontsika atao aloha am'izao fotoan'izao resaka lisy mpifidianana de eo tsika menakavy manona ny eo atsimondrano ao zao ny distrikana atsimondrano atreto aloha tam'izay amin'ny akapobeny aloha zany a dia nisy foana ny etsika natao am'izay lafiny fanentanana hitsaky ny commune sy ny fokotany zay a ary efa nahazo ny antsona hoe afatra avokoa ireo tompona andraikitra isatsokaziny hatrany amin'ny fokotim zany a dia manao ny fanentanana ary hita ny vokatra zany am'izao fotoan'izao fa miakatra de miakatra aloha raha ny eto amin'ny Antananarivo Atsimondrano manokana ary antenaina koa ny any faritra hafa satria mariny zany anisan'ny distrika be mpifidy ny distrikna Antananarivo Atsimondrano ary zay no mahatonga atsika am'izao fotoan'izao zany a manao an'izay ezaka rehetra raha ny vinavina moa zany ho an'ny mpifidy eto Atsimondrano am'izao fotoan'izao de mahatratra ny amin'ny 580,000 any hoany ny tanjona zany am'ireo fisoratantsika anarana ao anatin'izay lisy mpifidianan'izay eny ary maraparantsika député Alain Ratsimbazafy hiatrika fifidianana nisy fitenenina nataon'ny président Marc Ravalomanana tamin'ilay fandalovany tany avaratry ny amin'ny hoe tena hoe manao organisation mihitsy isako mifokotany isako mifokotany ho izy a de tena hoe tiako Madagasikara resaka io de tena hoe mila présent zay mila présent zany manara-maso isaka mifokotany fa nytenisan'ny fokotany eny am'izao ohatra ny tsy fantatra hoe nisy moa le resaka hoe inona fictif arivo le resaka tuliary hoe misy fokotany matoto lolo vokatra ozany sa zany tsy fantatra tsony fa raha zany na zany hoe mila mandray ndraikitra ny tiako Madagasikara amin'ny fokotany rehetra eto Madagasikara amin'ny fanaraha-maso sy ny sisa aty anatin'ny fandaminany antoko amin'ny akapobeny aloha zany zao a de zay mihitsy hoe ny fametrahana an'ireo tompona andraikitra hiantsoroka ny fanaraha-maso mialoha ny fifidianana mandritra ny fifidianana ary nindrindra ihany koa ny aoriana ny fifidianana mareny atona fa eo andalam-pametrahana an'izany tompona andraikitra zany zany ny atoko am'izao fotoan'izao manerana ny nosy faharoa manarakaraka an'izay a dia isorana etona ny eo anivony FFKM satria ny tanjotsika angeo a de ny hoe ny azahoana fifidianana ekeny rehetra sy madio e dia isorana etona ny eo anivony FFKM satria manana ny fomba fiasany kory zareo amin'ny fametrahana n'le atsontsika hoe komity ny andromaso andromaso FFKM ka efa anisany atao hoe mandeha be koa ny azy any efa misimihitsy zany zay fandaminana zay a isaky ny reny fiangonana mpikambana ao anatin'ny FFKM reny am'izao fotoan'izao a Atsoela ao anatsimondrano manokana zao dia any amin'ny faraparany volana May any hoany raha sy diso azy zay le daty a no amondrina n'ireo tompona andraikitra ireo ny FFKM Atsimondrano anomezana ny tena toromarika manoloana an'izay fanaraha-maso zay mandritra ny 3 andro izy io a dia ahitana zany am'izay le hoe ny atsipiriany manoloana an'izay fiatrehana ny fifidianan'izay isorana sakasana ary zareo satria tena manana an'izay fahavonona an'izay ary tsy ny eto Atsimondrano ihany fa ny manerana ny nosy zay fandraisana tanana ny lafiny fanaraha-maso ny fifidianan'izay ny tanjotsika mantso de mbola mafisiky foana ihany a mila milamina ny firenentsika indrindrindra ny aoriana ny fifidianana mba tena fifidianana ekeny rehetra ny eo a de milamina ny rehetrarehetra afaka miary amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka ary manana ny
ataontsika hoe ny filoha zay no heveriny fa hitantana ny firenena ny vahoaka malagasy tsisy tsara mihoatra n'izany eo anatin'ny filaminana no andrindratsika ny fetrehana ny fifidianana fa vokatry le iarehetrehtra teo aloha zay fandresantsika teo ihany lena dia tiako ny manamafy ny hoe ilaina ny fifampiresahana mialohan'ny fifidianana io le resantsika hoe concertation nationale na koa dialogue national ny mahazava-dehibe an'izay a de ny hoe aleo a mba samy hazava amin'ny mpisehatra politika rehetra ny kanja na ny hoe diovy aloha ny kanja ilalovana mba ahafahany rehetrarehetra zany a miaraka miombokevitra amin'ny hoe tanjona tokoa ty fifidianana ity ary ao anatin'izay fifampiresahana zay a mety misy tsaokevitra ahafahana mama ireo aiasa mihafa nresahana teo efa nisy sosikevitra ihany netiko teo manoloana an'le izy fa na izanaty zany de ny hoe izay le vanim-potoany lehibe anankiray izay hoe ilaina ny fifampiresahana de mbola manantitrantitra an'izany zay fampiresahana tsy midika mihitsy hoe teteza mita misy mantsy mandray atendrony keo am'le izy de taretiny any amin'ny zavatra tsy izy le resaka amafisina mihitsy zay hoe tsy voatery ho any am'zany resaka teteza mihitsy zany a ny fifampiresahana fa aloha atao hoe tsisy ilana an'izany mihitsy ary zay mihitsy hoe tsisy ilana an'izany fa ataotsika zany zay amahana ny olana aloha mialohan'ny irisona ny fifidianana zay ny tena zava-dehibe seny mantsy tsy mivanky mivantana izy hoe misy olana fa ny tena hita mantsy zao de hoe misy le olana am'le fanatanterana resabola fotsiny resaka organisation sarakara zany fandamina izy karaha misy ny olana fary zareo tsy mety mivaky am'izay fa asa hoe ahoana kopahana ave vo hiteny zany hoe le tompona andraikitra mikarakara fifidianana zany eto amin'ny firenentsika tsy mety mivaky ampahabe maso eo anatria amin'ny malagasy hoe tena misy olana to matoa misy andreny mbola anarana maty mbola tafaverina ry misy keo ny olona tsy ao am'le fokotany vao soratra koa deputera tsimba zay nohatra misika fa nisy an'izany keo de ahoana zareo no tsy mivaky zareo nefa miteny hoe tokony hoe iantso vonjeko oatra ny jirama zareo mpikarakara inona aloha zany e fa mety efa hoe misy ny fionana eo amin'ny ireo tompona andraikitra eo anivon'ny senisy ny fitondram-panjakana de ho hitatsika taratra zay mantsy a manoloana ny tetibolam-panjakana sy pantsina atao anatin'ity fivorina raha-potoana ny solombavam-bahoaka ity hoe nisy ve ny fanatsarana ho amin'ny famatsim-bola ny seny iakinan-javatra be mihitsy zany le fivorina tena iakinan-javatra mihitsy ilay fivorina raha-potoana ity satria hitatsika taratra ny ety ivelany fa ny tsy fahampiana moyen oentin'ny seny miasa no fototry zao olana hitatsika am'izao fotoan'izao ty satria na le fitaovana oentin'ireo tompona andraikitra miasa ireo anange tsy ampy araky nefa nambara teo tsy ampy le fitaovana entina miasa fa zareo tsy mivaky tena fa izy tsy mivaky hoe tena tsy men'ny fitondram-panjakana volana e zay nefa le fitondram-panjakana mahavita mamatsy jirama amina 441 milliard ariary ao anatin'ny telo volana voalohany taona telo amby 24 volindraminy io fa maninona re raha mba tena mametraka an'izany hoe fahaleovatena nyty nefa le senitena tokony priorité mihitsy raha hoe manoloana ny fifidianana de mba tele kitapom-bola mpanjakana mihitsy no anatanterahana fifidianana fa tsy andeha mbola angataka ary andoalika ary hoe ame volo zay 70 milliard mahamenatra ange zany e tamin'ny fitondrana tany aloha tany raisiko tamin'ny fitondran'ny flou dideratsiraka efa lasa korazana moa zay alana tsy indrindra manona ny anarany eto tam'izany ange tsy nisy hoe nitady vola avany ivelana no anatanterahana fifidianana teto Madagasikara fa kitapom-bola mpanjakana ray manontolo no anatanterahana fifidianana fa ity fitondrantsika ity moa de tsy haintsony hoe oentiny ho aizy ty firenena ity fa atrehantsika aloha ny zava-misy am'izao fotoan'izao ny tanjotsika de ny hoe fitaina atao anatin'ty taona telo amby 24 ty ny fifidianana filoam-pirenena tsy fahampiam-boly zany koa tsy problema ny vahoaka mihitsy zany fa anjarany any mpitondra sy mpikarakarany eny ary mamarantsika député Alain Ratsimbazafa efa lavalava ihany zay ny resahana teto minona ary no afatra zany atao ampamaranana oentinao amin'ny vahoaka piainotsika
ho an'ny malagasy iray manontolo ho an'ny eto tanindrazana ho an'ny any ivelany ihany koa ho an'ny vahoakana tsimyndrano manokana indrindra manoloana nyity raharahamanga fifidianana présidantny repoblika ity ndao ary ny afatra dia ny hoe zava-doza ho an'ny firenena raha toka miditra amin'ny lafin'ny tetezamity itsika fa lalatokana ahafahana mamaha an'izay raha isika hoe olana misy eto Madagasikara olana ara-ekônomika ara-tsosialy zay tena mavesatra amin'izao fotoan'izao mitambesatra amin'ny vahoaka malagasy sy ny resaka hoe olana ihany koa amin'ny lafin'ny fifampitokisana io dia ny firisoantsika makany amin'ny fifidianana no anisan'ny lalana anankiray ahafahantsika zany mamadika ny pejy satria rehefa natao ny fanadiadiana rehetra manerana ny nosy amin'ireny fitsidiam-paritra atao reny na manariana dia efa tena leo tanteraka n'izao fitondrana izao ny akamaroany ny vahoaka malagasy noho izany dia eto ny anaovana antsoavo ho atsika vahoaka rehetra tsy akanavaka indrindra ny feno 20 taona miakatra ny tsy hanao ambany zavatra mihitsy ny fanatonana amin'ny biraopoko tany amin'ny fisoratana ny anarana ao anatin'ny lesy-pifidianana na ihany koa ny fanamarinana ny anarana ao anatin'ny lesy-pifidianana entanina manokana ny mpikatroka tiako Madagasikara manerana ny nosy ny hametraka aloha voalohany indrindra ho an'ireo le atsotsika hoe comité de vigilance olona hanaramaso isa-poko tany manodidina nyity lafi ny fifidianana ity faharoa dia entanina ihany koa ny mpikatroka tiako Madagasikara manerana ny nosy amin'ny fanohizana trany ny asa fanentanana ny vahoaka amin'izay fanaovana ny fanataterahana ny fisoratana anarana ao anaty lesy-pifidianana zany ny farany dia ny hoe mila mijoro isika amin'ny fitandrona ny fahamarinana mandritra n'zany androm-pifidianana zany aoka tsika mba hanaraka hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany hatramin'ny fanaterana ny voka-pifidianana any amin'ireny faritra samy hafy ireny mba ialana sanatry ny vavaladiany lelany hoe enenelanelan'ny fanaterana ny voka-pifidianana no misy sanatria fanovanany zany voka-pifidianana zany ny antokotiako Madagasikara dia efa matoky ary vonona ny atrika ny fifidianana koa eto ihany koa ny anentanana ny atoko hafa indrindrindrindra ny eo anivon'ny fitondram-panjakany amin'ny hoe avoainy daty-pifidianana dia aleo atre atsika ity fifidianana ity mba ahafahany zany ny fitondram-panjakana ny ahafahan'ny vahoaka malagasy maneo any safidiny ary ametrahana an'izay hoe filoham-pirenena mendrika ny tatana an'ity nofontsika ity farany tena farany momba an'izay député Alain Ratsimbazaha satria zava-dehibe zay le hoe avoay ny daty-pifidianana ny fivoahan'ny daty-pifidianana dia tarika zavatra maro mandeha zany le compte à rebours tonga dia efa voafatotra ao anatin'izay zay no tonga de lojika zava-dehibe ho an'ny mpisehatra politika gouvernemanta moa mamoaka an'io ny gouvernemanta mamoaka an'io zava-dehibe ho an'ny mpisehatra politika ny tena famaritana mazava sy raikitra ny daty-pifidianana satria miainga avy amin'izay avokoa ny mety ho pakady samihafa an'ireo mpisehatra ara-politika ireo amin'ny fiatrehanany zany fifidianana zany fa mampiahihahany maro ane amin'izao fotoan'izao dia ny hoe maninona no antony tsy amoahany fitondram-panjakana n'le daty-pifidianana zany hoe toa mieritreritra ny vahoaka hoe isy ihany ve sa tsy ity fifidianana ity ary sao de sanatry ny vava hoe hafa ny lazain'ny vava ary hafa ny tanterahan'ny tanana rehefa avy eo raha mieritreritra an'izany le daty fa rehefa mivoaka ny daty dia eo zany no ahafahan'ny tsirairay mampandreritreritra mahakasika ny hoe efa tena mitodika makany amin'ny fifidianana tokoa ny fitondram-panjakana sy ny mpisehatra politika rehetra ka zava-dehibe zay ary takina mihitsy moa zany ny amoahan'ny fitondram-panjakana mpanatanteraka an'izay daty-pifidianana zay eny namanariana efa lavalava ihany zay fotoana ny rahantsika amin'ny rahalahy zay ary atao hoe raha ny ora ihany koa dia efa madiva ho lasa ny atao hoe anjarantsika amin'ny famakafakana sy ny fizarana ny raharaha-pirenena eto amin'ity fandarana miara-manonjy aty fa dia mametraka ny fankasitrahana ho antsika rehetra
zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany ary isorana manokana ny namana Rina Rabe Mananjara zay nitondra ny famakafakana teto ny fampizara tamin'ny tenako teto ary ety-pamaranana dia itondrana ny fialantsiny ho an'ny namana fanira zafy manatany satria dia tsy afaka nisehatra teto izy tamin'ity androny ityo noho ny adidy amanandraikitra zay mbola maharaikitra azy any toerana amin'izao fotoan'izao fa ho hitatsika tsy hoely izy nona farampitso dia hiakatra eto amin'ny fandarana hitondra ihany koa ny famakafakana ara-politika samihafa koa dia mametraka ny velo mahafinaritra ho antsika rehetra zay nanaraka ny fandarana tompoko. Eny ary ombako manana zay teny famaranana no entan'ny député Alain Ratsimazava zay vao fitany alalany teko Madagasikara tao amin'ny distrikany Atsimondrano dia izay ihany koa zany no manakatona ny fandarantsika miara-manonja teto amin'ny MBS sy ny Radio Mada tamin'ity fotoana ity dia mirary soa antsika mianakavy samy tahin'Andriamanitra veloma tompoko.